onjapeo mamitsika rehetra izany isaohana koa isika izay manjoy lalandava izy miandry mihitsy aza eo ampototry ny radio na ny etatoerana zany na ny any ivelany tambazotra tserasera ihany koa aina izy ty ozy ny ray manonja tena miatra manaina mihitsy ka ny zava-miseho eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao eo ny arety mandozo fa eo ihany koa ny anoanana ateraka zany azo atao hoe goragorana ny atao hoe tsy faiza mitantana mihitsy aza hitantanana ny rahapirenena mifandraiky mifanindra ndalana amin'izany arety mandoza miatra amin'ny firenena izany ekena fa izao tontolo izao no ianjadiana izy io fa ny eto amintsika dia tena mampiteny mona mihitsy tsy takatry ny sainy eritreretina raha ny zava-misy ankehitriny voatsely izay ny ainao manjery rahavavy raha hitantsika tsara nampitany ny vaovao mampalahelo na fatesana praitan-drazana hanabavy tatsy amin'ny firenena rapotatsy ilay novonoana tany fa to tsy hitako izay fandraisana ndraikitry ny fitondram-panjakana tsy hita izay mba zavatra ny tenenina nefa ny aina malagasy no nafoy maika moa fa amin'izao azo atao hoe ka efa tena enjana dia enjana izao vao manokatra ny telenao vao manokatra ny Facebook dia ny mampalahelo fahafatesandra malagasy no hitanao isan'andro san'andro tsy ho lavatakry amin'izay satria mbola iveriny aty moa tena hitondra fanio-kevitra fa dia omeko ny namana Guy Maxime Mavetrany ny fitenenana izay efa tafiditra ao anjo ataroby ao anao ny fitenenana tompoko lahy ny araba hoatsika tompoko lahy sy tompoko vavy manaraka ny fandarana Miara Manonja amin'ity androany ity araka ny efa fampotsika dia ny fandarana dia netitsika hatrany hitondrana famakafakana ara-politika ara-ekonomika sosialy ary fandarana vokarin'ny famerana eto Madagasikara mba ahafahantsika malagasy isan'ny tokony isam-batan'olona isan-tokantrano alala ny zava-misy marina amin'ny fitantanana ny firenetsika isika amin'ny olo-pirenena izay ianteheran'ny fanjakana masy mandidy dia mananjoloatra tsika izany raha alala ny zava-misy marina ary afaka makafaka mamadibadika ihany koa miaino tsy ny tanila ny fitantanana ny firenena izay no atao hoe firenena dia ny fiainona ny zava-misy marina fiainona ny zavatra politika ary mitranga eo anivon'ny fiainam-pirenena tsika olo-pirenena amin'izay masy mandehantsika izay dia ny lalam-pamonenana mametraka mazava fa tompony isika fa tsy mpangatakatiny manoloana ny aty vilany ny tampanana ny repoblika ny Madagasikara izany ary izay no mahatonga ny fanoherana omenombeno manao anjoavo isan'andro amin'ny fomba na dia ny fandaniana ny iraim-bilanja makany amin'ny tombotsoa iombonana aza dia tokony ho sarotiny amin'izany isika ary tokony ho sarotiny amin'izany ny fanoherana eto Madagasikara ka izay no fanoherana ny sainatsika amin'ny opposition intelligente tsy mitondra zavatra tsy mitondra zavatra hoadiady fa mitondra kosa ny fekevitra ny hevi-baventy hoentina ifampiresahana vahoaka malagasy mba halalan'ny marina tena andrenam-ponimerina no hoentiko amintsika rehetra isam-batan'olona ary fiteny matetika rehefa himasom-bahoaka dia ny hoe milazaon'ny vahoaka ny marina mba tsy ho diso amin'izay ampianaina izy izay no mahatonga antsika izany mikaroka hatrany
ny marina mba tsy ho diso amin'izay antenainy ny loka malagasy manoloana ny eritreretina amin'ny hoaviny. Mbola mitana ny saitsika rehetra, mitana ny sainy maro amin'izao tsika miteny izao ny valanaretina Covid. Tsapa hita takatra fa tena mikorotana tanteraka ny sainy rehetra, ny sain'ny olom-pirenena manoloana ity tranga ity satria raha tamin'ny taon-dasa somary mbola maivamaivana raha izay no lazana azy, tampoka teo herintaona teoriana dia tena mandripaka raha eto amintsika aloha izany izao ity valanaretina ity. Ny zava-mitranga moa dia tena azo ambara hoe tototra tanteraka ny rehetra, ny mpitsabo mpanampy hita taratra ihany koa nanomboka omaly fa mety ampy ny fanafody, hita taratra fa miamiakatra ny fiainam-bahoaka amin'izao tsika miteny izao raha tsy teny vidin-javatra eny an-tsena. Hita zany fa na vao herinandro monja na tapa-bolana na ray volana dia efa azo tsapahitanana sahady ny fiatraikan'ilay valanaretina ao anatin'ny fiainan'ny fiarahamonina. Raha ny fantatra dia ny kabinetra ny ministera ny fahasalamam-bahoaka no manao ny fifanarahana arak'asa andreo mpitsabo sy ny mpitsabo-panampy. Resaka dysfonctionnement de l'État moa omaly dia hitantsika fa tsy mivadika akory ny andro anankiray dia tsapa zany fa mbola miorotaka mihitsy zany tsy faiza mitantana izany eo anivon'ny ministera anankiray raha ny fahasalamana no resahana dia ny kabinetra izay miantoka ny raha politika no hiantoka ny fifanarahana arak'asa dia gaga isika hoe misy rafitra eo anivon'ny ministera na ny rafitra nasionaly, ny rafitra regionaly, ny rafitra eo anivon'ny distrika dia nahoana raha atsinjarainy izany andraikitra izany mba ahavaingana ny asa manoloana izao amehany izao maika amin'ny raha dia mbola havangongo eo anivon'ny kabinetra ny ministra ny andraisana olona 500 raha ny retraité mandritry ny 3 taona na 5 taona lasa izay dia roa mahery ny dokotera izay tsy mbola miditra mpiasam-panjakana dia nahoana no havangongo eo anivon'izany hitrangy ministra izany ity raha fanaovana fanarahan'ity dia hitantsika fa fomba fiasa ohatr'izany anie no teneny ny famerana ka jeretsika ny lalam-pandenana mandeha ny vantelo mametraka mazava tsara fa ny repoblika ny Madagasikara dia firenena miankina amin'ny rafitra vonim-bahoaka-paritra hitsinjaram-pahefana dia nahoana raha tsinjaraina ny fahefana fa tsy maintsy ny kabinetra ny ministra ny manao amin'izany ao anatin'izao amehany izao mahatonga antsika famerana no miteny amin'ny misy dysfonctionnement, misy tsy fahaiza miasa eo anivon'izany gouvernemanta resahan'izany. Mitaraina ny secteur informel manoloana ny tanga mahazo azo voasady satria fantatsika vao 3 andro 4 andro teoriana arak'ilay voalazako teo dia fa hita sady ny vokatra ilay tsy fiodonan'ilay asa amandrara eto an-tany sy ny firenena. Secteur informel izay fantatsika loatra fa mitana ny toerany lehibe amin'ny fampiodonana ny toe-karena eto Madagasikara. Diso moa fa ny voalohan'ny repoblika raha tokony alefa napahakevitra fanohitra amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia amidy indray ilay faritra dia rehefa amidy ilay faritra dia mazava ho azy fa misy secteur informel maro raiskoatra ny mpivarotra mandeha na ny mitondra entana na ny mampiditra entana
raha izy koa ohatrany tatsara efa voalazako maro ny mpivarotra moron-dalana amin'izao tsika miteny izao zay iran-kevitra ny amin'ny ahoana ity fepetra raisin'ny fitondram-panjakana ity manoloana ny zava-misy ny mpanao asavy ny mpitoto vary sy ny sisy zany rehetra zany raha mitoto vary tsy afaka mpiakabary eto tany arivony mivoatra dia hitantsika fa miteraka olana zany ho andeto secteur informel reto. Dia io no mbola anaovana antso avy mpitondra fanjakana ny hoe eo lay ame anara-pahasalamana, eo zany olana zedraitsika rehetra zany manoloana ny coronavirus fa tsy tokony ovinoantsika ny secteur informel zay efa tena ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka raha ny hiaritra ny eneritaona lasa iny dia mbola hiaritra an'izao zavatra mitrango izao dia namana fahampitehana goavana no misy eto amin'ny firenetsika afaka iray volana, roa volana, telo volana monja amin'izao toetr'andro misy atrehantsika izao. Fantatsika ny zavatra mitranga fa dia mivangongo eto Antananarivo ny fandraisana fanapahan-kevitra dia araka ny voalazako teny fa fan'ny lalam-panorenana dia mametraka mazava ny hoe ny Repoblika Madagasikara dia miankina amin'ny rafitra vondrom-baoka-paritra tsy zara-pahefana. Fantatsika loatra fa ny fiahinany lafitany sy ny fitsinjaram-pahefana dia anisan'ny tompony andraikitra voalohany amin'izany ny minisitra tompony andraikitra ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana zany. Rafitra fanapaha-pahefana dia misy eto amin'ny tanin'ny Repoblika. Ny rafitra fitsinjaram-pahefana dia misy eto amin'ny tanin'ny Repoblika. So dia mba fotoana hitantsika loatra ny olana nitranga tamin'ny taona lasa ny solombavam-bahoaka no ny andraikitra ny tosika family ny vatsin-tsinjo dia hitantsika fa nampitaraina ny rehetra nataiza fa tsy totosa ary tsy tonga atsakany sy andava tsy voatily araka ny tokony izy ianao izay tena tokony sitraka amin'izany. So dia mba vanim-potoana tokony anarahantsika ny lalam-panorenana fa mazava ny ambara ny lalam-panorenana ny momba ny Repoblika Madagasikara dia miankina amin'ny rafitra ny vondrom-baoka-paritra hitsinjaram-pahefana. Ampiasao zany ny 1695 communes eto Madagasikara. Ampiasao ny 18 000 fokotany eto Madagasikara. Ampiasao ny faritra 20. Ampiasao ny faritany raha ilainy zany. Ampiasao ny rafitra fanapaha-pahefana ny district, ny préfecture. Ampiasao ny direction régionale arak'ilay voalazako teo raha miresaka tsika ny momba ny fahasalamam-bahoaka. Alefaso any ny fitaovana, alefaso any ny vola ahafahan'izy ireo miara-miasa ny anivon'ny rafitra ifotony mba ahafahantsika misovoka aingana ny fianaky ny coronavirus amin'izao tsika miteny izao. Lalam-pandrenana fantatsika fa tsy lalam-pandrenana natao an'ny fitondrana ihany na ho an'ny famerana ihany fa lalam-pandrenana natao an'ny vahoaka malagasy 2020 tapitrisa. Izany vanim-potoana amin'izany zao tokony eritreretana akaiky ary tokony ao anatin'ny fotoana fohy ny fanapahan-kevitra raisina mba ahafahana manao ny fitsinjarana ny fahefana araka ny tokony izy, ny paikady tsinjaraina araka ny tokony izy etiany amin'ny Covid ary ny enti-manana amin'izany. Manana ny rafitry ny vondrom-baoka-paritra ny zara-pahefana dia ny olom-boafidy be ny tanàna sy ny tanolo-tsaina eny anivon'ny commune tsirairay avy. Ny fokotany, misy ny lehibe fokotany sy ny komity fokotany tokony tsy misy ny fisalasalana ny fanjakana malagasy mampiasa an'izany
mifidy izany ary tsy tokony hipetraka ny trangany izy tamin'ny taona lasa dia ny hoe tsy misy afa-tsy ny solombavam-bahoaka IRD no mandray an-tanana ny fiantsoroana an-dara fa olom-boafidy avokoa na avy aty amin'ny fanerina na avy any amin'ny fitondram-panjakana ary tsy tokony hisy fanavahana izany fa tena ampiasaina araka ny tokony izy mitondra vahaolana miaraka etiny amin'ity valanaretina voalaza eto ity. Izany no andraikitra andefa ny tsirairay avy tokony hosanina amin'izao vanim-potoana atrehantsika izao. Raha ny fanapahan-kevitra ny filohan'ny repoblika dia momba ny raharaham-panjakana dia nazava fa mihodina araka ny tokony ho izy nanomboka tamin'iny talata lasa teo iny. Reny efa izao fa ny office du bac eny Ankatso dia tsy amoaka ny taratasy ilainy ny mpianatra hiatrehany ny fanadinam-panjakana ho avy dia izany no tokony hanaovana fitsirihana, hanaovana contrôle fa manohitra ny tenin'ny filohan'ny repoblika izany ary manohitra ny fanapahan-kevitra raisy ny fanjakana. Izany no mampisy korotana ary izany no mampisy fitangoronana etsiro. Tokony hovahana faraka izay aingana ny olan'ny famatsiana fanafody satria dia tsapa fa tena sahirana ny sarababem-bahoaka manoloana an'ity raharaha ity. Amin'izao tsika mifampiresaka izao, ireo izay mba voatonina fa malagasy mitondra ny fahalalana sy ny fahaizana namokatra ny ED1 dia tokony jereny ny fanjakana akaiky izany fa raha ny re sy ny témoignage ataon'ny olona maro dia misy vokatra tsara manoloana an'ity valanaretiny ity io fanafody io ka tokony izany no atreha-maso, tokony no izany no vaindon-draharaha mba ahafahana manafoana aingana araka ny voalaza dia voalazako maly dia tsy afaka tsy hiaina miaraka amin'ity coronavirus ity tsika satria potika tanteraka ny fiainam-pirenena ny toe-karitsika raha mbola misy ny fiomboana. Izany misy vahaolana tokony ho raisy ny fanjakana an-tanana. Inona ny tokony hanoanana? Inona ny tokony hanampinana izany olona? Nanana ny fikarohana manokana ahafahany mitondra vahaolana amin'ity raharaha ity mba tsy ho atao raharaha politika eto ny CVO na ny CVO plus izay fantatritsika loatra moa fa tsy ny teny momba an'izany intsony ny filohan'ny repoblika. Tsy tokony atao raharaha politika fa teknika ka raha misy no tokony hanoana ny fanjakana an'izany pikariko izany izany tompona andraikitra izany dia izany no tokony ho vaindron-draharaha amin'izao tsika miteny sy mifampiresaka izao. Momba ny fitanterana nasionaly dia petraka sady ny fitarainana na ny regionaly na ny interregional dia mipetraka ny fitarainana. Tokony mametraka vanim-potoana ary tsy hisarotra ny miverina amin'izay mety ho fanapahan-kevitra 5-10 andro no voatonona fa sao dia tokony hodinihana akaiky mba hisiny izay fandaminana amin'ny lafin'ny fomba fiasa anatiny izay sy ny fifandraisan'ny faritra samy faritra ny mahakasika an'ity fitaterana nasionality satria mampitaraina sy mampikaikaika ny rehetra amin'izao tsika miteny izao. Antananarivo renivohitra moa dia mbola mioeraoera amin'ny bus classe izay navohitra ny omaly dia gaga ihany ny tena manoloana izany hiverina amin'ny fibata sy hiverina amin'ny fimavy i Madagasikara amin'ny lafin'ny fitateram-bahoaka. Efa ndroso tamin'ny fahalalahana ny fisokafana amin'ny tsy miankina Madagasikara ny momba ny asa-pitaterana
Miverina indray ve zany tsika amin'ny bus classe tantàna n'Antananarivo renivohitra asa anjarantsika rehetra no mijery fa toy izany ny fomba fiasan'ilay fitondram-panjakana ao anatin'ny vanim-potoana sarotra toy izao dia manao diversion mandeha makary amin'ny bus classe. Dia okare mba hijanona any zany fa andao samy heritreritra andeha matobe ny tanàna n'Antananarivo. Ny raha Covid aloha amin'izao tsika miresaka izao. Andao mba samy hiopana amin'ity olana mivalana aretin'ity. Fa ny tanàna n'Antananarivo ao anaty ranompotaka dia ny bus classe no mamaika antsika mitovy amin'ny teleferika. Dia izany nge ilay mahatonga ny rehetra ho be resaka amin'ny hoe moeraoera ny fanjakana. Izany ny olana ara-pitantanana eto amin'ny firenena. Izany ny hitondrana fanitsina ary izay fanerana hatrany hatrany dia mametraka an'izany razana. Ny mahakasika an'ireo volontaire dia tokony réquisition no atao fa tsy mety ity raha contrat ity fa maika ny fahasalamam-bahoaka amin'izao tsika ny teny izao. Tsy ho lava ny fandraisam-pitenenana fa dia izay no amaranana ny amin'ny ity androany ity fa dia mametraka ny mandram-peona ary tsy mitsahatra hatrany ny mampahery mampitraka antsika rehetra manoloana ny fiatrehana ny Covid ary manentana foana ny amin'ny hoe tsy misy afa-tsy ny fanadrantsika ny fepetra aloha. Isa ambatan'olona, isa tokantrano ao anatin'ny fiarahamonina no ahafahantsika manohitra ny fianaka ity valanaretina ity ary mitondra fampinoanana ao an-trano ho an'ireo izay manana ny maty isika. Io no amaranako azy ny androany dia ny hoe tsy mbola mitombina ny atao tanisa avoakan'ny fanjakana. Tsy misy tokony hampatahotra ny fitenenana ny marina araka ny mbola azoko tany am-piandohany dia teny nandrenam-pony merina ny hoe asao ny vahoaka ny marina mba tsy ho diso amin'izay antenaina izy. Ny fitenenantsika ny marina momba ny zavatra misy no ahafahan'ny rehetra mameeritreritra sy mampieritreritra ny manodidina fa tsy tokony ho sakanana izany isaorana ny solombavam-bahoaka sy teny nametraka mazavany amin'ny hoe hanao vaksiny dia tokony tsy menatra izay mpitondra fanjakana efa vita vaksiny fa afaka miteny amin'ny hoe zako efa nanao vaksiny. Tsy hitako izay tokony hanafenana an'izany raharaham-bahoaka sy raharaham-pirenena no resahana dia izany no tokony ho toetranana ny mpanao politika amin'ny tonona azy au professionnel mba azo ny hafa ho taravina makasitraka dia mametraka ny mandram-peona ho antsika rehetra. Dia tiany moa tena nolotra ny keo maraina fa mamerina andro manantitrantitra. Ny mampime amin'ilay izy namana Guy Maxime nge dia mbola mitohy ihany ty adedadedahany mitohy foana ilay oeraoera tsy maintsy mandeha. Niseho milay mihitsy hoe nafatra tramway kay bus tsy fantatra inona ny tonga eto amin'ity lalana ratsy dia ratsy ohatry n'inona amin'ity faiza manao tsy haiko hoe atraiza ary eritreretina hamoniny azo atao hoe mpitatitra inona indray. Ny eto amintsika aza efa fahaseranana miatra manaina efa mila tsy hihinan-kanina tsy havelom-bady aman-janaka afitsiko ny arety mandoza sy ny fibohana ary io mialatsiny tsy hoe ho tenenina mibona hoe aza miboka dia tsy hiboka ny olona na hiboka ny olona fa ny olona mihitsy no efa mandray an-tanana ny fepetra momba ny ara-pahasalamana ny aminy. Iandry amin'ny pôly eo ve iandry anareo ireny namena vola be hanampiana ny fiahinany ara-tsosialy azo atao hoe mesure d'accompagnement raha ohatra ka hiditra anatin'ny fibohana fanakaiza iza mba nisitraka an'izany iza mba nazo an'izany. Mbola tsy niditra teto amintsika ny Covid-19 tsaroana tsara ny tatitry ny banque mondiale na ny mémorandum économique dia efa nampatsiahy fa marefo dia marefo ny malagasy
amin'izao taonjato mazava be zao ny hoe amin'ny ara sosialy, ny amin'ny lafiny lalana zany, na amin'ny lafiny fambolena zany, indrindra fa ny amin'ny lafiny kapitaly humaine ny fanabeazana, fa tsy nampiraiky amin'ny fitonam-panjakana amin'izao fotoana zao. Ny namaiky azy dia ny anangana Miami, ny namaiky azy dia ny anlototra anambotro manjaka anaovana tanamasoandro, ny namaiky azy dia anaovana Dubai, ny namaiky azy dia ny anaovana voaingina teo ny téléphérique. Fa rehefa tena tafiditra tokoa le aretina izay nampikaikaiky na be tabataba ny aty amin'ny fanoerana, inona mba zavatra vita le fitonam-panjakana? Ekena fa nisy ny sitrana, lahatra Andriamanitra ny aina mandahatra ny fiainan'olombelona, lahatra Andriamanitra io. Fa ianareo tamin'izany fotoana izany nahavita ny teny misy tamin'ny alalana miditra anankiray hoe tsy nivavaka reo na ny Andriamanitra reo na fehezana an'io fa ny asanay membre ny gouvernement. Tsy tahotra tsy enatra. Tamin'izany dia nyrefesinareo mihitsy ny aretina tsy makaiza io fa voafehy atsika io. Voafehy makaiza moa. Ny atao hoe voafehy tsy misy maty na iray azy. Fa amanjato nge zao mivoaka malagasy maty, nga tsy mba iny izy ireny. Ka nyrefesinareo any antsika mbola vao amanjato fa ny any firenendehibe efa manalina. Zany ny toe-tsain'ny mpitondra eto amintsika. Ilaina ametrahana fitokisana, ilaina ampindamina fahefana. Dia masamandrefy ny ainao mihitsy ny hoe raha ny eto amintsika raha ny taux de mortalité mbola maivana kokoa amin'ny any ivelany. Asa hoe rehefa amanjato ny maty dia tsy aina, fa andrasanao amanalina zay nao vozany hoe ka mahery le aretina na hitadiavana vahaolana. Impiry no ny tenenana fa ny vahaolana aingany eran'izao tontolo izao efa resy lahatra. Hatramin'ny organisation mondiale de la santé hoe tsy maintsy ary tokony hanao vaksiny arakaraka ny fahalalan'le olona moa safidy le izy. Fa teto amintsika tena nangataka mihitsy hoe aleo hoe mba halalaka amin'izay safidy ny olona hitsabo tena. Hitantsika tsara nazo ny docteur Edmond Rakotomalala. Vao mipotra avany le dia ary nahitana vokany be dia be no joro vavolombelona. Inona no natao fanjakana voalohany indrindra satria ny azakazahana kokoa ny lahatra ny dia no ny lahatra CVO. Izy zao le firenena afrikanina nidedadedahana namena CVO, tao tsisy miverina na ny iray azy, tao tsisy tonga tsony, tao tsy nanao visioconférence tsony hoe ny fahalalan'ny Afrika, tao tsy retsaika tsony. Ilay hoe izao ny tao fahasitranana fa mody adalaina indray amin'ny dia izay vaksiny mety amin'olona dia ohatr'izao mampalahelo karazany efa fanahinina mihitsy, andraikitra inona tsy atao mihitsy na dia misy aza ny miteny. Ka moa izy nain'olona be dia be ohatran'izao miala tsiny anaovana azafady, tsy ny tena ny masika fa ny zava-misy rehefa miatra manaina kosa lozan'izay tsy hiteny ary lozan'izay hijery ny arina tava. Marina mihitsy ny teny solombavombaoka fidelaka zava-pierany hoe fotoana ny fanakianana izao ary fotoana mihitsy hitsika rano anatsika fonana ny zavatra tsy mety ataon'ny fitondrana satria aina no miteny eto. Tsy vitany hoe sakafo tsoanina tsony any ambava, tsy vitany hoe fitafiana tsy tafiana intsony, na ny hoe mpianatra tsy mianatra tsy antsony ny resaka, fa ny aina maha olona anao mihitsy no efa manefa vokatra zany atao hoe fitavozavozana. Za moa maly ny nanipika ny hoe tsy fitavozavozana tsony ty karazana efa fanahinina atao mihitsy rehefa ianao no nilaza tamin'ny ainao manjery anankiray fa tsy ilayntsika ny vaksiny. Raha tonga eto ny vaksiny dia anareo mpanohitra no tsondrominay voalohany, fa amin'izao fotoana izao ianao no miverina amin'ny teny nataonao ny hoe tsy maintsy hiditra amin'ny vaksiny isika. Aiza ho aiza zany le olona maty teo anelanelan'izay fotoana tsy nandraisina fanapahan-kevitra zay. Aiza ho aiza le olona maty vokatry ny tsy fiasanareo mianakavy ao ka natafiritra n'le vary any Sudaf efa fantatra fa nisy io tany ivelany. Dia tsy tahotra tsy enatra ny tompony ndraikitra miteny hoe tafiditra tsokisoky ilay botry. Fa iza no miahana zany? Fa iza no miambona ny sisy tany? Fa iza no tokony hiaro ny sisy tany? Miara Manonja. Ary iza no tokony atao hoe miahy ny ain'ny vahoaka mivantana? Eto dia ohatra mba mitodika kely amin'ny isika raha lasy anabavy mpitandro ny filaminana. Asa roviana rehefa mba hisy miara-mila gasy tena hoe
tsakotsakoany ny eritreriny manenjika azy ny conscience zany hoe ry praitan-drazana amiko dia vokatry ny ataon'olona iray roa telo efatra folo amam-polony no amoizana hainy praitan-drazana aminao aiza ilay fianianana nataonao hoe hiaro ny vahoaka sy ny fananana aiza ilay andraikitra ngeza be iantsoanao tamberym-bidy avy amin'ireo vahoaka malagasy izay mandohetra hoanina dia ny akanjo fanamiana naovan'iny azy tsy sahatry ny vavy miantso anareo ioko fa miantso anareo kosa mba hieritreritra lalina manana anabavy ianareo manana ray aman-dreny manana zanaka ary anareo mihitsy koa azy nefa tratran'ilay aretina tsy afeniny zany ianareo mihitsy koa ary nefa matin'ilay aretina asy mba marary amintsika ve izana teo manana reny iray zanaka raha lasy anabavy mamoy ainy anoninina tsy safidiny fa tena misy andraikitra ngeza be mihitsy ataony fitondram-panjakana nohon' izay fitavozavozana na andray andraikitra na andray décision tsy safidiny olona mihitsy ny ho faty tsy safidiny olona mihitsy ny tiarary ka izy indray ary no enjehana amin'ny fifehezana an'ilay aretina hoe tsy maintsy tena tsy maintsy tokoa ny hoe miaro an'ilay izy tena tsy maintsy ary tsapany zany fa le tsy maintsy ho atao io inona kosa le mesure d'accompagnement raisy ny fanjakana miamy vantana na ny assistance morale na ny social inona aiza inona ny ametrahana anareo ifanenjika sy ifaneso ary ny anagadra raha ohatra ka misy teny mivoaka avaty amin'ny fanerana milaza marina ary manatsikera ny tsy mety ataonareo mialatsiny raha ho tany saina eto ngamany izay voambolana ny lazainareo dia ho saina eto koa ny lainga tao anatin'izay feno ty trano ty tsy ho tsotafiditra anaty boky 200 page tsony aloha mba hiteny kely anankiray tramoi ny nafaranao a du bus classe ny tonga volamena 73,5 kilo ny nafarana vary any sudafo ny tonga artemisia lazaina fa aloha mamboly artemisia zay mamboly vary nefa vao eo ny banque mondiale miteny hoe marefo ary mpivelomana ny gasy marefo ara social dia tsy tahotra tsena miteny artemisia aloha mamboly an'io zay mamboly vary amin'izao fotoan'izao kenda ilay fanjakana kenda nonona sesiky ny tanany ihany satria tsy misy mahatoky tsony ny arazao tontolo izao ny mpamatsy vola ta voalohany tsika rehetra tamin'izany confinement zany mbola mitobaka ny famatsim-bola eritreretina amatsiana an'izany ny fehina ara-tsosialy indrindrandrindra fa amin'izao fotoan'izao tsy atokisan'ny olona tsony dia izy no mizaka ny vokany isika ilay nametraka azy teo ilay nampindrana fahefana azy no mizaka ny vokany isika ilay azo atao hoe vahoaka andray manjaka isika ilay nandatsa bato ho an'ny fitondrana isika ilay nampindrana fahefana azy izasy ianao miteny zao ianao mijery zao tafiditra ao anatiny izany izy no mizaka ny tserany aina amin'izao fotoan'izao ary mamoy aina mihitsy mamoy avatina mafy dia mafy ny zavatra iainana kanefa tsy mahakivy ny hoe hijoroana ihany koa fa eto koa dia mba atao hoe miantso ny iray mandreny am-panahy ianareo no azo atao hoe autorité morale ondrinareo ny vahoaka malagasy ianareo no namena an'ilay andraikitra anao mission tsy ampafantatra fotsiny ihany ny tsy mety na ny fahotana na ny didy folo fa natao mihitsy ihany maha olona ihany zany atao hoe olombelona tantaninareo zany ampivavahanareo sanandro sanandro io ka mialatsiny tsy fantatra hoe rehefa izy no manao ny tsy mety vo hiteny ianareo andasana ho faty anakifiry ny vahoaka anareo vo hijory amin'ny maray aman-dreny tsy sanatry ny vavy ianareo kokony hoe anakana zany areto mandripaka eran'izao tontolo izao fa kosa izay le tenenina hoe fitondrana ny vahoaka malagasy makany anatin'ny aizina makany anatin'ny fahalovana satria na ny fiangonana azy nge mihidy na ianareo aza nge ampanaovana geste barrière tsy hany ny olana fa kosa any amin'le andraikitra adidy izay sany ny tsiraray avy ka mahakitika ny ain'ny hafa raha ianao mpitsabo tsy fahaizanao mitsabo mahafaty ny hafa azo atao mihitsy nge no mitory anao e satria andraikitra ao no mitsabo an'io olo io araka ny tokony ho izy raha hitantsika ohatra
misy polisy misahana fifamoivozana ka noho ny avy aminy ny fifangaroan'ny sifleny tsofina mampisy ny accident tompony andraikitra izy eran'izao tontolo izao hitantsika tsara mihitsy raha vao misy accident na métro manao démission tout de suite ministre fa tsy mahatik'ambo ary tsy moeraoera miaro ny seza ohatran'iny nefa tsy mahavita ny aninona ny ministre imponina amin'ny fotoana idinana tondra-drano mizara koveta folona mizara varina roklin vao mba hitanao fa aiza maha-ministre imponina anao efa ndresany namana faniro zafy manatany teto zay mala fa ianareo mitondra am'izao fotoana zao mitantana ny raha-pirenena am'izao fotoana mihitsy no voakasika zany zavatra zany fambony tsainareo tompoko ny mametra ampialana rehefa tsy mahavita aza miandry ny atezera mivoaka malagasy izay tompo ny fahefana fa tsy ny kalakinareo ny tompo ny fahefana fa ny voaka malagasy nametraka anareo teo vo hitataratra mali ny fametrana ny ireo mpikambanao nivon'ny HCC fa iza moa fa tsy nareo menakavy ihany fa tsy nitandapa ihany navadika ho ao amin'ny HCC ary tsy mipitsara namanareo menakavy ihany no ao ka ho aiza amin'izany ny eritreretina ho balizy na ho ary fentry ny lalàna iainany eto amin'ny tany sy ny firenena izay no mahatonga amin'ny teny hoe aza ianareo no mandrangitra ny voaka ho tonga any amin'ny faratampony atezerana ka nasoko tena miara manonja indray avy ianareo no manao instation alaina na amprovoke olona ho tsy tianareo iza miteny aminareo fa mampirisika tsy ho tianareo zay ianareo mihitsy nefa tsy tia mivoaka ianareo sy saminareo za moa hitambaso aty ivelany ny ady atrano misy ao anatiny ny adina tandapany akovavy maneno isan-karazany ao ka miala tsiny tsy ny fanoerana mihitsy ny lazainareo mampirisika ny voaka tsy ho tianareo ny ataonareo tsy tiavany olona anareo ary efa manompoka leo ny voaka miala tsiny hitatsika efa many hevitra ary fanioka-hevitra anaty Facebook zany ianareo mody mikipy miny mikipy fa efa tena fara tampon'ny atezerana ny zavatra hitan'ny tena ao anatin'ny Facebook ao tsy ny Miara Manonja mihitsy mampirisika an'izany miala tsiny fa ny solution kapoka anareo ny digitalisation aiza carnet pokotany makaiza aiza ty hoe vao vita ny carnet dia mahazo tosika efa meny daholo na nanjavonan'le carnet tsy hitatra amin'izao lazaina fa maimai-pona ny fitsabony eny anivon'ny hôpitaly fa ohatrinona ny oxygène amin'izao ohatrinona 5 millions 6 millions inona maimai-pona amin'izany raha ohatra ka tratrany kagravy ianao fa dia matesao raha ohatra ka tsy manam-bola amin'izany zay mihitsy ny zavatra tia natongavana tsy le pilina kely natao hoan'ny sahirana natao hoan'ny sahirana satria ireny ny eritreretinareo hoe tsy andoavam-bola fangana makany amin'ny hôpitaly aza mba vita mora mba teneny hoe hoe firy andro ny valina testa anankiray mandrapatonga an'izay le olona inona ny ataony mato azy any an-tranony raha tsy matin'ny aretina matin'ny anoanana ary matin'ny filarana etsy amin'ny village voara sy ny CTC tsy hoe makaiza ianareo mahavita ny efasanina dia tsy tahotra koa nareo tsy henatra amin'ny teny aza mialina ny olona manao efasanina hoe tsy mialina fa andraikitra izy miaro ny ainy vahoaka asan'izy zany tsy tokony tetatetana mihitsy nidirana tamin'ilay andraikitra raha ohatra ka tsy vita raha zany dia nanao filoham-pirenena daholo ny vahoaka 520 tapitrisa ary zay le vahoaka 520 teo tapitrisa tokony ho filoham-pirenena zay no nametrahana anao teo tompoko no zany adidinao ary andraikitrao ny fahafatesan'ny vahoaka malagasy na ny hoe fivoahany amin'ny fahasalamana raha ohatra ka vitanareo eto dia manentana antsika vahoaka izay antefany zany resaka izany tsy sanatry ny vava ty asika na faniliana andraikitra ny mahatonga tena amin'ny teny an'izany fa kosa mbola miteny foana ny hoe arovy ny aina tandremo ary ataovy fady ohatry ny anakan-drea maso mihitsy ny hoe fitangorongonana ny tsy fanajana ny fanaovana ny maska ary vava sy orona ary vava sy orona ny fiteny fa tsy vava orona zany fa dio mandrakariva ny fampitakosina mampiasa foana savony raha ohatra ka savony ny takitra tsika noho ny fahasairanana moa
tsy voatery hoe gel désinfectant fa na ny manasa tanana amin'ny savony isaky ny teteka azy azo atao tsara mihitsy. Fa dio ihany koa ny hoe mivoaka ny trano raha ohatra ka tsy misy anton-dia manokana, satria aza mana tena nisy iahanao zany ao, ianao no mila miahany tenanao aloha, ianao no mila miaro ny vady aman-janakao aloha, ianao no mila miaro ny fianakavianao aloha. Isika samysika no mifanentana amin'izay. Fa zava-dozy ty ary tsy azo naovana kisangisangy ty. Ilay Covid-19 tamin'ny voalohany mbola misy sinina ivelany ihany ahafantarantsika azy. Fa tia mamely tampoka ao anatin'ny ray andro ny roa andro tonga dia forme grave dia fahafatesana no miandratsika. Sanatria avy mivavane zany. Andriamanitra tsy andro ny sasany androtsika foana. Ka izy no tena hitokisantsika. Miaraka amin'izay le fitandremana ara-pahasalamana izay. Mametraka ny veloma finaritra ho antsika mianakavindray vita ny anjara fitenenako omeko ny namana Vonso Andrenjato ny fitenena satria efa ao anatin'ny telefoninao ihany koa izy mandrosanao Zokobe Ajaina. Ka izao fandaran'izao atrano ny raharaha politika eto Madagasikara dia mila vahana eto Madagasikara ary ny zanaka Madagasikara no mila mitondra ny anjara birikiny amin'ny famahana izany. Tsy mahazo mandao-danitra nefa isika amin'izany endri-zavatra izany fa mila mahay izy mamaky ny toedrara tsara izay misy sy atao eto Madagasikara. Tsy miaingana tsy misy tsika fa izay foana nahavoa ny mpitondra ny fandimby teto Madagasikara. Ny mpanjanaka nefa rehefa mitondra ny Madagasikara dia nataony voalohany namorona ny Akademia Malagasy. Raha vantany vao tonga teto Madagasikara ny Generaly Galemy. Tsy navelany raha tsy hainy ny fomba mampanao isam-paritra teto Madagasikara. Fantany ny rafi-pisainana sy ny zava-nisy rehetra teto Madagasikara. Ary hainy ny mahasamihafa ny isam-poko teto Madagasikara. Izay azo namprafesina dia namprafesiny, izay azo nakany tombony dia nakany tombony, ary ny fady dia notandremany ohatran'ny mianak'Andriamaso. Tsy nataony mihitsy ny nanohitra ny tombotsoan'ny Malagasy, fa nataony kosa ny tondra sy nila Malagasy. Dia nanjary samy miaro ny tombotsoany ny samy Malagasy ary lasa samy nakany zorony avy isika teto Madagasikara. Dia nety tamin'ny vazaha zany satria izay ilay zarazarao an-jakana. Dia nanjary izay izy vazaha no kitro ny faharan'ny fampihavanana ny samy Malagasy tamin'izany fotoana izany. Teo no nipoitra ilay hoe Reny Malala, mahafantatra ny olona ny zanany eto Madagasikara. Hitany ny vazaha avokoa ny vohitra sy ny apiala ary ny renirano sy ny ranomasina teto Madagasikara. Vitany ny nanao ny inventaire ny zava-misy rehetra teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny Eurostom. Lasa izy tamin'ny 2017 no nanao tontokana ahafahana mandetika na mamoaka ny Madagasikara ao anatina crise politika rehefa noroany capitaine de corvette Didier Ratsiraka ministre ndrarambahiny tamin'izany fotoana izany ny vazaha ary voarakitra tao anatin'ny accord de coopération vaovao teo amin'ny la Frantsa sy Madagasikara ny votoatin-kevitra rehetra izay tokony voahan'ny vazaha teto Madagasikara tamin'izany fotoana izany. Kenekeny ny vazaha soamantsara zany satria adinitsika ny naka ireo données économiques, techniques, stratégiques momba ny tanitsika tamin'izareo Frantsay. Fa retika fotsiny tamin'ny fahafahana ravina tentina ny zanaky Madagasikara. Dia ny mpikelika ny vazaha efa nahafantatra fa tsy maintsy miverina amin'ny la Frantsa i Madagasikara raha afaka zato taona farafahatarany.
kinanjo manda iray 7 taona andatsiraka saika tsy vita. Sous programme ny banky iraisam-pireneny Madagasikara ny taona 2025. Isika mihitsy no nangataka fa tsy hoe ry zareo no nanery any Madagasikara iverina ao anatin'ny valan'ny fandarahana arabola sy ara-toekarena teto ambonin'ny tany. Ny FMI moa fantatsika na nitahirim-bola iraisam-pirenena dia d'obédience frantsay io. Zany hoe ny frantsay tsy maintsy mitantana ny FMI araky ny fizarana amin'izao tontolo izao tamin'izany fotoana izany. Ary ny Banque mondiale dia tsy maintsy amerikanina no mitantana azy. Nafotaka tamin'izany fotoana izany ny fampiarana ny ajustement structurel na ny atao hoe fanarenana ara-drafitra teto Madagasikara. Samy nanery fehikibo ary izay ny baiky tokana nomeny amiral lideratiraka tamin'izany fotoana izany hoe tsy maintsy fehezina ny fehikibo manomboka eo. Noesorina ny prime ministre mena, tena mena, komunista tamin'izany fotoana izany, ny generaly Désiré Rakotoavy ary nosoloina kapitaine miaramila malagasy Victor Ramadra. Ary tamin'izany fotoana izany dia nalaza no hoe samy mandeha samy mitady. Ary nametrahana ilay asabotsy fiesana na samy diplômé mba ahafahan'ny malagasy mikarokhevitra amin'ny fomba ahafahana mamely tena satria mafy be ny fahasairanana tamin'izany fotoana izany. Voalazan'ny président de république ny amiral lideratiraka matetika tamin'izany fotoana izany hoe tanimena ve irehitra rehefa manao fitakiana ny vahoaka malagasy tamin'izany fotoana izany. Ary fantatsika fa tamin'izany ny fomba firesaka teto Madagasikara dia no hoe aleo tena ara-toekarena tsy andohalika intsony Madagasikara ho avy be milanga efa mandangaranga ao sangasangroa ny fikarohana any Tsimororo. Dia fantatsika fa lasa resaka ankira sisa ny fiaviany be milanga na hoaingana na hoela fa karazany ambaty be voka tamin'izany fotoana izany. Mandraky tia ny androany. Ary fantatsika fa i be milanga matoa tsy azo ny fanjakana malagasy resahana amin'izao tsika miteny izao dia efa sous programme miaraka amin'ny total izay fantatsika fa amin'ny frantsay. Ny Tsimororo moa dia fantatsika fa misy faux problème moa ary ny président ratiraka fony ny teny farany tamin'ity taontia tao amina fahitalavitra rahavavy anankiray dia nilaza fa tokony ho trandrahana amin'izay ity Tsimororo ity. Tsimororo izay efa misy amina miliara baril izay voatrandraka amin'izao fotoana izao ary nanomezan'ny président lideratiraka vahaolana tamin'izany fotoana izany hoe tokony ho taterina amin'ny sambo manodidina amin'ny Madagasikara mandra-pahatonga ny any Tomasina ahafahana manondra anazy makany velany na koa manao ny raffinage ao Tomasina. Izany moa dia fantatsika fa vinavina ny amiraly ny nanantsika na mbola amelomany indray ny raffinerian'ny Tomasina izay potika tanteraka ary noravana mihitsy démantelé izay ny fomba azo ilazana azy no ireto compagnie pétrolière izay misy eto Madagasikara tsy mila loatra an'izany fa ho an'ny compagnie pétrolière eto Madagasikara dia vokatra raffiné avy any ivelany no entiny miditra sy amidy eto Madagasikara ary ireo vokatra ireo dia mampalahelo fa produit frelaté izany hoe faikatsolo-tany no miditra eto Madagasikara ary tsy manana akory isika na cabinet d'expertise mba afaka manao ny fanadihadiana momba n'ireo solon-tany miditra eto Madagasikara ireo fa dia ny vokatry ny fanadihadiana ataon'ny frantsay amin'ny alalan'ireo kompania mpivarotra fiarakodia eto Madagasikara no ahafantarana fa tsy manondrana fiarakodia miditra eto Madagasikara gazole intsony ny frantsay amintsika miteny izao efa ho telo taona izao satria tsy mety
amin'ny vokatra fiarakodia avy any Frantsa ny gazole izay amidy eto Madagasikara. Ary raha mividy fiarakodia avy any Frantsa ianao ka mitondra izany no naimponao dia avy hatrany dia mibolofitra fotsifotsy ary maty ny moteur raha vantany voatapohana amin'ity gazole frelaté izay amidy eto Madagasikara ity, dia miala ny frantsay amin'izay lafiny rehetra izay. Fantatsika fa misy olana lehibe eo amin'ny tsy fahafahany zanak'i Madagasikara mijery ny tena tika hifaharany toe-karem-pirenena amintsika miteny izao. Ary anisan'izany ny akoran-tsolika izay amidy eto Madagasikara. Ny akoran-tsolika izay fantatsika fa iantoany miantoka ny marimarina kokoa, miantoka ny fomba ahafahana manamboatra lalana eto Madagasikara. Tsy manome volantsika ny consortium routier internationaux raha tsy voavory ny atao hoe fond d'entretien routier eto Madagasikara, satria dia izay no fomba lamina apetraky ny iraisam-pirenena amin'ny fomba famatsiana ny fanamboaran-dalana eto amin'izao tontolo izao. Dia tsy mandeha tsara ny famorina izany vola tokony hiditra ao amin'ny fera izany, ary fantatsika fa ny famoriam-bola ao amin'ny fera dia vola izay mbola fehezin'ny Banque mondiale. Na ny olona mitantana an'izany fera izany dia tsy maintsy mbola omeny ny Banque mondiale lavalina, nefa io ny tena vola izay vola atsembohan'ny vahoaka malagasy 520 tapitrisa izay mihinana na manjifa izany atao hoe akoran-tsolika eto Madagasikara izany. Ny antony dia tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ny fomba fitantanana ny fera raha ny zava-misy eo amin'ny fomba famatsiam-bola any Madagasikara no zoliny. Dia samy eo isika menakavy satria ny lalana dia misy any amin'ny 5,000 kilometatra no lalana tokony hamboarina eto Madagasikara, ary ny Banque mondiale no mamaritra hoe ireto ihany ny lalam-pirenena azo amboarina amin'ny alalan'ny fer. Ary ny composition ny conseil d'administration ny fer dia mbola ny Banque mondiale no mametraka azy, ary tsy maintsy privé ny conseil d'administration ny banque ny fer, fa raha tsy izany tsy eken'ny Banque mondiale. Raha public io dia tsy eken'ny Banque mondiale mihitsy ny fomba ahafahana mitantana izany fer izany. Ary tamin'ny fiandohan'ny ity fanjakana dia matoa andro Irina Rajoelina ity dia nandritry ny roa taona tsy azona ampiasaina ny fer, satria tsy mbola neken'ny Banque mondiale ny olona hitantana ny fond d'entretien routier eto Madagasikara. Izany hoe ny arenan'ny Madagasikara mihitsy no mbola tsy voafehintsika zanak'i Madagasikara ny mitantana azy. Fantatsika fa itsimoro no araka ny nambarako dia misy faux problème. Ary izany faux problème izany dia mikasika fotsiny ny sisa ny acheminement, izany hoe ny fitaterana ireo vokatra amina milliard de baril efa voavory amintsika miteny izao, satria dia mametraka problème ny fanjakana amin'izao mijoro amin'izao fotoana izao, ny amin'ny hoe tsy maintsy mianga avy eo amin'ny faritra Melaka mandalo amin'ny faritry Onglava ny fitaterana izany filoloro izany, dia mandalo ao Antananarivo tsy vidin'ny jirama akory, satria tsy mety hividy an'io ny compagnie pétrolière, na dia fantatra fa mitovy ihany azy ny fiola afarana sy ny fiola avy any Bemlanga, dia manafatra isika amin'ny alalan'ny ireo compagnie pétrolière ireo ny fiola ampidonana ny jirama izay fantatsika fa mahazo subvention amina tapitrisany miliara ariary isan-taona
mba ahafahana manentsina azy banga amin'ny famakiana herinaratra any Madagasikara. Manginy fotsiny ny tsy fahafahantsika amin'ny fe ny plateau continental sud, ny atao hoe plateau continental sud dia ny fari-dranomasina mianga eo Fokap mandeha makany amin'ny tendron'ny bolantany atsimo na ny pôle sud, izay mifanandrify amin'ny fari-dranomasina Madagasikara dia anjaran'ny Madagasikara. Efa nambaran'ny firenena mikambana izany fa saingy izao isika dia tsy mahafehana izany plateau continental sud izany, na dia efa fantatro izao aza fa ny ministry ny ranomasina tamin'ny fotoana n'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina dia olona naroson'ny Amerikanina, manam-pahaizana manokana momba ny ranomasina, ary efa niresaka an'izany tao anatin'ny conseil des ministres fa indray mandeha izany dia tsy niverina intsony ny fandinihana n'ity plateau continental sud ity, ary mbe tsy hita pesipesenina ny ao anatin'io plateau continental sud io, saingy tsy fantatra intsony izay fandehany amin'izao tsika miteny izao. Ny feoeny fotsiny dia ny hoe ohatrany ny hoe efa lasany total omby ny fifehezana n'ity plateau continental sud ity, ary mahatonga ny fahanginana tanteraka manoloana ny fitrandrahana izany plateau continental sud izany. Ary rehefa miresaka total isika araka ny nambara teo dia la Frantsa izany. Ary ny fomba fitrandrahana ny Madagasikara na ny fifehezana ny Madagasikara dia voafaritra araka ny fizarana n'izao tontolo izao tany amin'ny taonjato faha 720. Dia fantatsika fa manaja izany ny Amerikanina, ary ny fanajan'ny Amerikanina izany dia mianga amin'ny fitantanana ara-politika any Madagasikara. Ny olona tokony nahazo vahana tamin'izany fifanarahana teo anivon'ny samingeza izany dia ny président Marc Ravalomanana tamin'ny taona 2013. Nefa moa dia mahay ny Frantsay amin'ny fifehezana ara-politika any Madagasikara, ary tsy namela mihitsy any Madagasikara nandeha nanohana ampahabe maso ny Amerikanina tamin'ny fidirana tany Irak, dia tonga ny lehiben'ny FMI tamin'ny 2020 nanidiny robinet teto Madagasikara, ary nahakenda ny président Marc Ravalomanana dia nahatonga ny fanonganana ny fanjakana tamin'ny 2020 eo fa tonga izany kely tamin'izany fotoana izany. Izao ndray isika dia ilan'ny FMI Frantsay d'obédience vaniny amin'ny hoe tokony harindra amin'ny produit intérieur brut na ny arikarena anatin'ny faobe ny famoriketra eto Madagasikara. Dia fantatsika fa tsy ho vitan'ity fanjakana ity ny manao izany ao anatin'ny fisian'ny valanaretina Covid, ary ao anatin'izao savorivory politika tsy voafehy izao, satria ny fomba fifehezana ny politika araka ny nambara teo dia tsy maintsy resahany samy zanaky ny Malagasy, fa tsy resahana amina fonofono ohatry ny varibona tsindraka, fa tsy maintsy resahana pahabe maso. Dia tsy vitsy izany satria sady tsy mahafehy ny raha-politika anatiny ny fanjakana amin'izao fotoana izao, ny tsy mahafehy ny enjeux mondiaux, izany hoe ny fenitra takiny ny fampivoarana iraisam-pirenena amin'izao vanim-potoana misy ny izao tontolo izao, tsy maintsy fantatra izany, izay vaovaova izao politika mety teto Madagasikara izao. Ahoana azy ny fomba ahafahan'ny fanjakana tarihan'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina mamoro ny hevitra mita amin'ny PIB teto Madagasikara. Nefa ny vahoaka dia 2.7 no mahantra eto Madagasikara, ary ny famoriketra eto Madagasikara raha atao be ambosika dia tahaka ny volokorona io, kely alana maharary, be alana maharary, ary ny famoriketra tsy misy motivation dia heverina fa tsy hamokatra mihitsy ny politika
hoentina amin'izany eny-javatra izany. Dia io fa manaonao foana ny commune Antananarivo renivohitra ohatra ezaka mafy ny ampiakatra ny sarandalana eto Antananarivo renivohitra raha miendrikendrika io zavatra resahany amin'ny famoahana bus vaovao izay tokony ho filamatra manara-penitra sy ny etsetera ampiarina eto amin'ity Antananarivo renivohitra ity. Fa ny tena teknikan'io dia ny ahafahana manao pression fiscale. Zay ny tena dikan'io. Satria 2500 francs, 500 ariary no hoe akaronao 500 ariary, 7500 francs. Inona ny dikan'izany raha tsy hoe pression fiscale. Dia fantatsika fa tsy mandeha lalana izany eo amin'ny zava-misy atao eto Madagasikara amintsika miteny izao. Ary fantatsika fa ny Covid-19 sy tarafina miainga avy amin'ny Madagasikara 22 régions fa tsy maintsy tarafina miainga amin'ny région Analamanga farafaratsiny na ny faritra Antananarivo renivohitra farafahabetsany. Satria Antananarivo renivohitra no miantoka ny 700 isan-jaton'ny mise à la consommation eto Madagasikara. Zany hoe ny entana sy ny zavatra rehetra ho jifaina eto Madagasikara dia mandalo eto amin'ity Antananarivo renivohitra ity. Ary izay vao mivoaka mankany amin'ny faritra rehefa avy eo, izay le faritra, izay le fenitra napetraka ny frantsay tamin'izany fotoana izany ary mbola tsy voavahantsika hatramin'izao ny androany izay iresahana amin'ity Miara Manonja ity. Dia ho tafavoaka sa tsy ho tafavoaka ny fomba hoentina mamory izany eto izany dia noheverina raha ny fandaniana ny raharaham-panjakana hatramin'izay nahafahana mba nandinika ny raharaham-panjakana teto Madagasikara dia mahafantatra amin'ny tena fa tsy ho tafavoaka izany. Ary raha tsy mitandrina dia hiteraka krizy ara-tsosialy eto Madagasikara izao zavatra atao eto Madagasikara izao. Ary raha mbola tsy mitandrina ihany isika dia heverina fa hisy zavatra lehibe hitranga eto Madagasikara eo amin'ny lafiny ara-politika. Satria izay ny dikan'ireo mpanao politika manomboka efa mivoivoy, manomboka efa mijery ny lalakombana rehetra amin'ny 2023 eto Madagasikara. 2023 sa alohan'ny 2023 mbola baraingo mipetraka izany eo amin'ny fomba andrindrana ny fiainan'ny Madagasikara. Fantatsika ihany koa fa ny fiainan'ny Madagasikara dia tsy afaka miolon'olona eto amin'ity afovoan'ny ranomasimbe Indiana izay feno ny canal de Mozambique ity ny vahoaka malagasy tsy vaky vola. Fa tsy maintsy mijery ny ivelan'ny Madagasikara eo amin'izany fandrindrana ny hoaviny izany. Noho izany dia sarotra ny hiteny fa ho tafavoaka ny fanjakana rajoelona raha tsy mahita afa-tsy ny atendrin'orony ny mpiara-miombonantoka rehetra amin'ny président rajoelona amin'izao tsika miteny izao. Sanatria tsy manao fanakanana be fahatany fa filazana ny zava-misy araka ny fomba fijery fanoherana no ilazana izany. Ny fijerena ny zava-misy araka ny fitrangana eto Madagasikara raha andrenjatim-panohitra no resahana dia mazava ny fomba fijerinay tao anatin'izay roa taona farany izay, tao anatin'izay enimolana farany nahafahana efa tena miteny fanoherana intelligente eto Madagasikara. Opposition intelligente no filazana ankitsirano ny atao hoe fanoherana eto Madagasikara dia heverina fa zava-dehibe no vita eto Madagasikara raha ny fanoherana no resahana. Tsy misy na pneu iray aza may, tsy misy bomba mandakan-dranomaso mipoaka noho ny fanoheran'ny mpanohitra teto Madagasikara tao anatin'izay roa taona farany izay. Ary tao anatin'ny enimbola farany dia fisehdrama ara-moraly no nitondran'ny fanoherana ny raha fanaovana politika teto Madagasikara. Ary heverina fa hitondra fomba fijery vaovao
eto amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara manomboka eto ny fomba fanaovana politika mitranga ary mbola hoezahana ny fitana izany fomba fanaovana politika izany eto Madagasikara. Fanaovana politika madio, tsy mila sotasota, tsy miady aman'olona, tsy mila mamono vahoaka ny fomba fanaovana politika, fa nylolo alebiazina ary hevitra mamparasaka eo amin'ny fomba fanatanterahana ny adidy amin'ny fanoherana ny fanjakana mitavozaboza eto Madagasikara. Tsy misy azon'ny mpanohitra atao rehefa manao ny tokony atao ny fanjakana io, ary manaiky izany ny fanoherana eto Madagasikara. Nanome télé de grâce efa orotona ny fanoherana teto Madagasikara, ary zany télé de grâce zany na ny tena marina dia zato andro aorian'ny fandraisan'ny filoha vaovao ny raharahany mahafilohan'ny repoblika azy no manomboka ny fanoherana, fa tsy nanao izany ny mpanohitra teto Madagasikara. Niandry roa taona mba ahafahana miala-menina tsara eo amin'ny fomba hiatrehana ny raharaha, satria dia fantatsika fa mbola sarotra ny manao politika eto Madagasikara, indrindra ny fanaovana politika ivelan'ny fanjakana. Sarotra ny manao politika eto Madagasikara satria tsy misy ny lalàna izay mamatsy vola ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Tsy maintsy vola aposy no ahafahana manao politika eto Madagasikara, ary rehefa tsy mampiasa vola aposy zany ianao dia fantatrao fa tsy maintsy ny vatateny, ny fizika no entina misedra ny fomba fanaovana politika amin'izany lafin-javatra rehetra izany. Dia izay no zava-misy eto Madagasikara. Tsy misy mamorona izany, tsy misy hoe valamaty zany, fa izay no ampanonjana ny feon'ny fieritreretan'ny vahoaka malagasy tsara sitrapo rehetra eto Madagasikara mba ho afaka hife ny fiainany ny vahoaka malagasy manomboka izao, ary hanana fanjakana maro toerana mahafantatra ny tokony ataony manoloana ny misy atao eto amin'ity firenena ity, ary ny enjeux globaux zany hoe ny zava-misy eran'izao tontolo izao mba ho mora apelina amin'izay ny demokrasia izay matimatesana, ary mahavelona ny vahoaka malagasy tsy vaky volo ny atao hoe demokrasia rehefa tena miavaka ny vary amin'ny tsiparifasy. Dia fantatsika fa mampandringa ny atao hoe fanoherana eto Madagasikara dia ny tsy fisian'ny vola. Tsy misy olona manao investissement politika eto Madagasikara raha ohatra ka mbola ny fomba hitondrany ny fanoherana azy amin'izao fotoana izao no hanaovana ny politika eto Madagasikara, satria tsy tonga dia azahoana tombony avy hatrany, fa mbola misy ny fisedrana arakevitra, ary izay fisedrana arakevitra izay no iandrasana ny feon'ny fieritreretan'ny vahoaka malagasy rehetra. Ny any manao investissement politika eto Madagasikara dia ny président Marc Ravalomanana. Président Marc Ravalomanana avy any ivelany noho ny fanenjehana be fahatany tamin'ny 2010 no nandositra miala ny Madagasikara, ary raha ny tantara izay tsy resahan'ny président Marc Ravalomanana akory ary zany, ny fomba nivoahany teto amin'ity Madagasikara ity dia eny fa hatramin'ny roaplanina mitondra azy teto Madagasikara nivoaka ny Madagasikara dia nipoaka teny ampanidinana. Izany miraculé zany io président Marc Ravalomanana io, ary fantatsika fa avy any Afrika Atsimo ny président Marc Ravalomanana no nanendry ny tontokana ahafahana manao politika teto Madagasikara, fa nahalany dia ny tanàna izy, nahalany député maromaro izy tao anatin'ny antenimieram-pirenena, ary tafaverina teto Madagasikara ny président Marc Ravalomanana.
Amin'izany moa dia nambara fa tafiverina tsokosoko saoty tambo sy ny etsetretetra nogadraina tany amin'ny amirote tany Tego ny président Marc Ravalomanana fa saingy tsy miala tao anatin'ny fomba fijery amin'ny fomba fanaovana politika hoe tsy maintsy misedra ny fanaovana politika raha te ho tafavoaka amin'izao azo lazaina fa la jungle, zany hoe tena tsy fakahitana ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Misy olona milatsaka fotsiny avy any dia miaraka amina miliara tsy fantatra ny fiaviany na dia misy aza ny atao hoe samifinina eto Madagasikara izay vao novany ny tale général io no manara-maso ny atao hoe blanchiment na ny famotsim-bola eto Madagasikara. Nefa dia misy olona manana vola ty toko ty foroana tsy fata-piaviana eto Madagasikara. Fa jere fotsiny eto amin'ity Madagasikara ity, ary anisan'ny mijery fotsiny an'izany ny fanjakana malagasy. Ahoana moa tsy ahafantarana hoe aniza ny enimpolo isan-jato ny vola mihodina eto amin'ny toekarena paralele eto Madagasikara, fa nga zany mandalo any anivon'ny traçabilité izay apetraka ny fanjakana. Fa dia mbola lamina moa zany ny fomba fanaovana politika sy mbola manazava tsara izany ny mpanao politika, mbola tsy mahafantatra tsara izany ny vahoaka malagasy 520 tapitrisa mahery amintsika amin'ny teny izao, dia mbola ganagana amin'ny sasaloha ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Dia eto isika rehetra no mandrafitra izany fomba fanaovana politika vaovao, madio, lamina, mihaja, mahalala fomba eo amin'ny endrika tiana omena itony fanaovana politika eto Madagasikara itony. Dia fantatsika fa ny président Marc Ravalomanana tsy misalotra ny mendrika azy eo amin'ny fomba fitantanana ny fanoherana eto Madagasikara, fa constitutionnellement no lehibe ny mpanohitra azy, satria ny laharana fa 440 ny 440 ny article 14 amin'ny constitution malagasy amin'izao tsika ny teny izao dia milaza fa izay olona faharoa nahazo vato be indrindra tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika no lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara. Rehefa tsy mifanaraka ny antoko-mpanohitra rehetra amin'izay ho tokony ho lehibe izany fanoherana izany eto Madagasikara. Izany tsy misy manao didik-zafe lehibe eo amin'ny fomba fanoherana eto Madagasikara fa andrenjato mpanohitra dia manaiky fa Andriamatoa Marc Ravalomanana ho lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara araka ny constitution. Noho izany mandeha tsara no famoriny ny fomba fanoherana eto Madagasikara. Ary everiko fa matoa ireo vondrombondron'olona, vondrombondro kely izay mihevitra ny andeha andambolambo an'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina manoloana ny fomba hahafahana mandrindra izao olana ara-politika eto Madagasikara izao ny tsy tafavoaka dia satria mahafantatra ny communauté internationale izay manara-maso akaiky ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara, satria izay ny fomba fitarihana ny raha rehetra eto Madagasikara. Tsy maintsy ny politika aloha no mandeha aloha, izay vao mandeha ny rafitrara-bola, izay vao mandeha ny rafitrara-pitantanana sy ny etsetsetera. Dia tsy tafavoaka ireny andrakandrana izay atao tadivoaka ny valan'ny constitution na ny lalam-panorenana eto Madagasikara ireny. Dia verina mianatra ny fomba fanaovana politika madio, mahalala fomba, mendrika, opposition intelligente ny mpanao politika rehetra eto Madagasikara raha te ho tafavoaka ny fomba fijery izay mahatafavoaka haingana any Madagasikara, mba tsy hiandry ny amiral lideratiraka ho foazana isika. Raha ny fomba fijery malagasy mantsy zany fa ny farany teo dia fomba fijery kristianina ny tondako azy. Amin'ny fomba fijery malagasy dia hoe razana tsy hita foaza hiavy manga, zany hoe tsy hiandry ny fiaparan'izao tontolo izao tsika izay hiavian'ilay Mesia
mba ho mpanjakan'izao tontolo izao. Fa ho an'ny malagasy zany izay heverina fa manana soatoavina ambony sy mendrika eo amin'izany fandalana n'ilay Jehovahandriamanitra zany, dia mahafantatra ny vahoaka malagasy fa raha mbola ilay Andriamanitra azy manao tao foana dia ambarany malagasy tsotro izao fa manao tao foana ohatra n'Andriamanitra nanao ny voay. Fantatsika amin'izany ny soatoavina malagasy izay ambara na oral, zany hoe tsy voarakitra ny soratra fa ambava no betsaka amin'izany fomba mampanao malagasy zany, dia mahalaza zavatra ary tokony ho adediana fatratra amin'ny fomba fitantanana n'ity Madagasikara ity. Raha tsy izany isika dia ho latsaka an-drano isaky ny izay mihetsika ary tsy ho tafavoaka hatrany ireto taranaka faramandimby izay azo lazaina fa tratran'ny tsinga azo lena tanteraka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ary heveriko manokana fa azo atao ny manala ny Madagasikara ao anatin'izao kizo misy azy izao, raha tena vonona ny andiny tena hianatra nyty Madagasikara ity, ny zanaky Madagasikara 520 tapitrisa sakanavaka na eto an-toerana na any ivelany. Izay indray no kely fantatro tamin'izao andro izao, fa manaraka isika manao misimisy veloma tompoko. Dia makasitraka ny namantsika Zokibe Andry Anjato isika, efa nandray anjara fitenenana teo aloha ihany koa ny zokintsika Guy Maxime tamin'ny alalan'ny antso an-tariby zany amin'ny fandarina Miara Manonja araky ny hanarantsika azy amin'ity zoma fa 7 volana avril 2024 tafaradalana amin'ny tenako faniry razafy manatany indray isika amin'izao fotoana izao. Misaotra ihany koa ny namantsika Erika Randrenaivo efa nisehatra tamin'ny famakafakana sy fitaterana vaovao samihafa izay tsara ho fantatra amin'izao fotoana ny Miara Manonja izao. Tompolasy tompovavy mbola anasana antsika hatrany satria mbola ho avy eo ihany koa ny namana solombavimoaka hitondra ny fanadihadiana sy ny tsara ho fantatra ao anatin'ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Tsy hiala lavitra isika satria izay no mbola mahoraka aloha amin'izao fotoana izao ary izay no hifatohan'ny sain'ny be sy ny maro dia mahakasika ny tontolo ny fahasalamana amin'ny akabiany eto Madagasikara amin'ny alalan'ity Covid-19 ity zany. Ny zava-misy aloha zany tao anatin'ny 420 ora dia misomebiseby ny vahoaka malagasy ary dia marobe ireo vaovao izay miparitaka ny amin'ny tambajotra sosialy sy serainy ny mpanao gazety amin'ny alalan'ny aino vakijery izay mivoaka sy miparitaka zany eto amin'nosy amin'izao fotoana izao, ny amin'ny hoe tahaka izao ny endriky ny fandraisana marary any amina faritra izatsy na izaroa, tahaka izao ny fivoaran'ity Covid-19 ity any amin'ny faritany izao na ny faritra na ny distrika izay iresahana azy. Eo ihany koa ny mety ho fandraisana ndraiky ireo préfet de police zany any amin'ireo faritra samihafa na ho any amin'ireo distrika samihafa zany sy ireo gouverneur amin'izay fitandremana amin'ity Covid-19 ity. Zany rehetrarehetra zany no entsika hanamarinana ny fanazavana izay fanambarantsika omaly fa tsy voafeh ny fitondrana amin'ny akabeany zany Covid-19 zany, ary nisy aza moa ny fanazavana sy ny fanambaran-kevitra izay nambara ministra ny fahasalamana tany aloha tany mikasika an'le voafeh zany ary tsy hiditra ao anatin'izay vaky faharoa zay Madagasikara, dia io hitantsika ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa dia tafiditra tanteraka anatin'izay deuxième vague zay i Madagasikara amin'izao fotoana izao, ary izay fidirana ao anatin'izay deuxième vague zay dia voapirofo ny fisin'ireo marary izay any amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao, fisin'ireo marary izay any amin'ny CTC ary nampitomboana ny CTC na ny centre de traitement ny Covid-19 araka ny fanambarantsika dia tinapaky ny fanankevitry ministra zany fa eny Akorondrano sy eny bypass eny no hananganana izay CTC vaovao izay, ary izay fisiriny deuxième vague zay
dia voapirofonyilay recrutement vaovao zany na fiatsona an'ireo tsara sitrapo mpitsabo sy mpitsabo mpanampy zay hanatevina an'izany asa fitsaboana ny covid-19 zany ary zay fidirina anatin'ny deuxième vague zay sy ny tsy fahafehezina ny vague teo aloha zay dia hitantsika amin'ny alalan'ny hoe handraisana marary ny covid-19 reo hôtely zany arak'izay fanarahany fanjakana amina tompona hôtely fa misy sarany andoavam-bola izany no hetintsika hanomboany zao fanadidina sy fanomezam-baovao samihafa izao satria dia nisy zany ny fietsona zany amin'ny alalana zay recrutement nataon'ny ministère ny fahasalamana zay ho an'ireo tsara sitrapo zay nambarany tao anatiny zay conseil des ministres zay ary ao anatin'ilay CDD na ny contrat de durée déterminé ao anatin'ny herintaona izany ary dia misy zany ireo sarany sy ireo indemnité samihafa sitrana ao anatin'izany asa izany izay no hitondrantsika amin'ilay fanadihadina mikasika an'le hoe tamin'ny teo aloha dia nisehatra ary nambara fa miaramila kely miatrika ady ary manao zay asa fandrindranady hiatrehana ny fahavalombonina tsy hita maso dia ny covid-19 izany ro mpiasa ny fahasalamana any amin'ireo sehatra samihafa dia rehefa miresaka mpiasa ny fahasalamana isika dia eo zany ireo profesora eo ireo dokotera eo ireo mpitsabo mpanampy fa eo ihany koa ireo mpikirakira amin'izany fitaovana izany amin'ny alalan'inona moa dia ireo anestésiste na amin'ny alalan'ireo mety mpibata marary na mpanadio trano sy ny sisa na mety ireo mpandrara ao anatin'izany asa ny tontolon'ny fahasalamana izany zay mandrara ao anatin'ireny hôpitaly samihafa ireny reny rehetrarehetra reny no encouragentsika ao anatin'izay hoe miatrika ady anatin'ity covid-19 ity ary nanao ny ainy tsy ho zavatra izy ireo nandritran'izay andihany voalohany zay nietrehana an'ity covid-19 ity zany dia tao anatin'ilay hoe misy praitandrazana marary misy praitandrazana mila sitrana ary misy praitandrazana zay mila arovana ao anatin'izao aretina zay mandripaka ny firenena iray manontolo izao ka nataon'izy ireo tao anatin'izay fitiavana zay kanefa tsaroantsika tsara fa misy ilay lalàna tao anatin'le état d'urgence sanitaire zay nisy 10 andro ary noraisina matetetika izany état d'urgence sanitaire zany isaky ny 10 andro niverimberina teto Madagasikara ary tao anatin'izay dia misy mifandraisana lalàna amin'ilay loi 91 zay nampiasaina amin'ny hamehana ara-pahasalamana sy ireo fomba ahafahana miatrika izany dia tsaroantsika ny fisin'ilay hoe misy ny réquisition misy ny couvre-feu misy nyreo fahafahana manetsika an'ireo fitaovana zay mety hiara-iasa amin'ny fanjakana sy ireo mampiasa an'ireo fitandrona ny filaminana samihafa ao anatin'izany état d'urgence sanitaire izany dia nataon'ireo mpiasa amin'ny fahasalamana amin'ny atsakany sy andavany zany asan'izany fa amin'izao fotoana izao tsika dia mahita an'izay fanapahan-kevitra ny fanjakana izay hoe niantso ireo tsara sitrapo niantso zay vonina isehatra ao anatin'izao ady izao satria dia aity orainy manonja tsika tsy mametraka olana amin'izany fa nitondrantsika fanazavana ao anatin'ity raharaha ity dia hoe ny tsy fahaizan'ny fanjakana mitsinjolavitra amin'ny fomba fitantanana ny firenena ny tsy fahaizan'ny fanjakana mitsinjolavitra amin'ny hiatrehana izao loza manjony firenena izao lay resantsika mandrakariva amin'ny maha opposition intelligente atsika lay hoe anticipation zay fandresahany député fidèle Razarapera omaly tsy mianticipe ny fanjakana fa nentina ny sesehoana sy ny ebebona sy ny varotana nananaovana récupération politique sy nanagedzaina amin'ireo tsy mitovy hevitra iny covid-19 iny rehefa nataotahotra ny fiaingany raharaha satria fatatsika tsara tamin'ny herintaona tany amin'ny volana janoary na febroary tany hoany no nipoaka ilay raharaha doublant teto Madagasikara ary rehefa nipoaka ilay raharaha doublant teto Madagasikara dia nampiteraka adevitra maro zany teo amin'ny fomba fanehoan-kevitra politika ny amin'ny hoe ny crédibilité ny élection présidentielle ny élection législative sy ny élection communale dia adevitra satria dia nisy doublant tany amin'ny 1 million mahery tany hoany ny nampiasaina nandritrin'izay fiatrehana fifidianana izay ary dia samy teny ny mpisehatra politika na ireo candidat
zay nirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena nareo kandida taty amin'ny fividianana solombavam-baoaka izany sy ny communauté sy ny teo anivon'ireo mpisehatra samihafa nareo départementa voakasika zany doublon izany ary dia sauvé par les gong tampoka amin'ny fanjakana satria nisy an'ity covid-19 ity taty amin'ny volana marsa dia nangingina ny adevitra rehetra taorin'izany rehetrarehetra izany ary dia rehefa mipotry ity covid-19 ity dia fantatsika tsara fa dia saika ilay fisesehoana ny betsaka saika ilay filazana ny lafin-javatra samihafa amin'izay fomba hitatana ny fanjakana amin'izay covid-19 izany ka mbola ny fangaro adevitra politika aloha ny 7 isan-jato fa ny 3 isan-jato no noheveriny fa hitondrana amin'ny raharaha ara-pahasalamana ary tsika dia samy nahatsapa sy nahita an'izany fa dia saika nisesehoany ireo solombavam-bahoaka ny ara-disy ny ara-dalana tamin'ny fitondram-panjakana ny fanampiana izay nanomboka azotsika tany amin'ireo mpamatsy volana PTF izay niara-niasa Madagasikara ary ny firenena eran'izao tontolo izao dia saika nahazo izany famatsim-bola avy amin'ny PTF izany avokoa mba ahafahana manamaivana ny fiantrehana ny covid-19 satria dia efa napozina tamin'izany fotoana andrany fa dia tsy maintsy hisy ny fihibohana ahafahana mifehy ty valana aretina SARS-CoV-2 na virus covid-19 amin'ny aretina izay ahafantarantsika azy ity izany ka taty aorina na misy aza ny faneho-kevitra ataon'ny mpitondra fanjakana indrindrandrindra ny filoham-pirenena dia tsy maintsy miresaka kely ihany izy lafin-javatra indraindray izay sarotra ifampidirana nyity covid-19 ity ohatra ny digitalisation ohatra rehefa tsy mahomby ny vatsitsinjo sy ny tosika fameno dia nanangana ny komity loharano dia tampotampo dia nanetsika ireo mpiasa ministera nanao fanisana ny vahoaka ho an'izay hoe izany mbola tsy nahazo vatsitsinjo natosika fameno dia nalefa ny tety fokotany saingy tsisy tsy hitatsika moa izay vokany sy mety ho fiantraika ny teteorina ary tsika efa nilaza tamin'izany fotoana androany fa misy ane le RGPH na ny fanisany amin'ny akapobe anisamponina sy ny trano finenana ka inona ndray no andaniana fotoana ampiasaina na hanerena ireo mpiasan'ny ministera hanao fanisam-bahoaka na hanao famantarana eny anivon'ny fokotany samihafa eny ary dia nisy mifananganana komity loharano dia misy mpiasa-panjakana misy mpiasa amin'ny fokotany sy ny sisa natao tao anatin'izany fa tsy nitondra anakay izany ary ireo tsy nahazo fanampiana dia nijanona ho tsy nahazo fanampiana ihany ireo nahazo fanampiana dia nisy ary nahazo fanampiana faharoa fahatelo sy tany amin'ireo épicerie kely izay voatondro tamin'izany fotoana andro izany fa misy ireo tsinjara amin'ireo fanampiana izay efa misy ireo paky nomanina mba ho an'ireo sarababem-bahoaka ary dia nisy ireo fanampiana amina vary tamina gony misy vary tamina kilao fa ireo nahazo ihany ny tovanana sy ny tovonana tamin'izany fotoana andro izany fa ho an'ireo tsy nahazo ary betsaka no menimenina fa tsy nisitraka akorina lailay vola 100,000 ariary na ireo fanampiana tamin'ity covid-19 ity na voamaina io na vary fotsy io na ihany koa fanampiana amin'ny alalan'ilay resantsika matetetika dia hoe ilay fampitaovana amin'ny alalan'ny ronono na paty samihafa izay miaraka ao anatin'izany paka tamin'ireny fitsinjarana ireny reny anefa dia atao anatin'ny fanampiana mazava izay nambarany PTF sy nambarany teo anivon'ny CCO fa hamatsiana ny malagasy mpiray-tandrazana amintsika izany ary dia tateorina tsapantsika tsara ny zava-misy fa isaky ny mikabary ny flo dia zara fa misy adevitra makasika amin'izany covid zany fa dia ny filazan'ny fanjakana fa vitsy ny maty voafeny aretina raha mitany any amin'ny firenena hafa ny aty Afrika raha mitany tamin'ny amin'ny 2 volana lasa raha mitantany amin'ny valana aretina momba ampesta ary raha apitahina ihany koa ny amin'ny hoe mandray andraikitra ny fanjakana atao anatin'izao volana dia mbola nisesehoana tamin'izany dia eo anelanelan'izany misy fanazava-kevitra mombanina hoe hanangana orinasa anao fanafody lehibe itsika hanangana orinasa anao fiarakodia itsika ary hanomentsika ireo solosaina isam-pokotany na anao digitalisation tsika amina fokotany samihafa ary dia isy karne-pokotany ary dia tonga dia ho fantatra eo no mombamomba n'ireo ankonina sy fianakaviana isam-pokotany marobe ary tamin'izany nalaza ny hoe tsy hifantoka ny varotsony isika fa amboly ary anondrana artemisia satria any $3,000 ano any satoka $4,000 ny tonna amin'izany artemisia zany fa raha ny vary dia kelikely satoka $100 raha tsy diso ny fitadiko ny vidin'ny vary amina tonna tamin'izany fotoana androany dia nalaza izany adevitra hoe tsy amboly vary na hifantoka amin'ny artemisia amin'izay ny malagasy fa
heritaona teorintsika topilasy topovavy mahatsapa tsara aiza moa zany le artemisia zay mivetivetesina tamin'izany fotoana androany tsika tsy manambany amin'izay mety ho vokatra ny karohana mahakasika izany artemisia sy ny artemisinina zany ao anatiny fa tsika teteny fotsiny amin'ilay pratika sy lay fomba tamin'izany fotoana androany ary efa nanaira ny mpanao politika nanaira ny olom-pirenena hoe tsy mety fa hovay io communication io fa mihoatra amin'izay zavatra nieritreretiny vahoaka l izy amin'le hoe inona ny fandraisana andraikitra inona no tovanao anatin'ilay fanampiana tsilainy vahoaka maika ka mahasoa azy raiso ny fanjakana ao anatin'izay ary dia samy nanaitra an'izany rehetra ary tsaroantsika fa nisy ary mbola lay tsy finoana an'ilay testana vahoaka ny tenivony institut pasteur tamin'izany fotoana andrany aoka tsy ho adinitsika zany rehetra zany ary rehefa nanangana an'le la deuxième dia tsaroantsika tsara ny zava-misy zay fotodrafitrasa efa natsangany fitondrana teo aloha fa nolokoana sy noatsaraina sy ny avozina dia hoe afaka manao fitiliantsika fa tsy afaka mentehitra ntsony amin'ity anankiray zay efa nahazatra teo aloha ity satria misy zany zay hoe fampitomboana zay ary de niezahana maîtrisena zay chiffre zay izao nefa ny zava-misy amin'izao fotoana izao eo tsy fahafehezana azy amin'ny alalan'ireo fitaovana amin'ny alalan'ireo trano na ny infrastructure daka hoe andraisana ireo marariny zany covid-19 zany amin'ny alalan'ireo personnel en santé zay tena misehatra mivatana miady amin'ity aretin'ity ary hitantsika zany tao anatin'ny volana maromaro izay ny tarainany mbola tsy nahazona an'izany nadoana réquisition izany ireo personnel en santé indrindra ireo paramedy ary mbola misy ireo mbola zo samihafa tokony hositrahana izy ireo sy mifandraiky amin'izany eo anivon'ny tontolon'ny fahasalamana izany kanefa mbola tsy voasitraka izy ireo dia ity zany amin'izao fotoana izao na dia nanambara raha ny teo anivon'ny ministère ny fahasalamana fa tsisy ny deuxième vague tsika amin'izao fotoana izao ary dia manao recrutement vaovao mpiasa zay ahirotsaka ao anatin'izany tontolon'ny fahasalamana izany hanampy ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga dia mampalahelo zany toetra zavatra zany tsy hoe anao rano dikainy zinga akory isika ka initsy hahafantatra sy hitadidiny zava-misy tany aloha nandritry ny heritaona lasa izay ka samy ao anatin'ny sahotaka sy ny atambo dia inina ho adinoana fa mbola misy ambombava sy vary mangatsika mipiasa amin'ny fahasalamana tsy voalohany zao fitondrana izao ary etsona anaovana recrutement vaovao teo anivony zany tontolo ny fahasalamana zany tsika ho isika tsy manohatra mihitsiny ny amin'ny hoe atambo ty ka tokony isy atsehatra amin'izany satria efa mitaraina ireo mpitsabo ny amin'ny hoe tena tsy maharaka tsy ampy ny fanafody sy ny sisa tsy ampy ny trano andraisana ny marary ary ilainy zany ny fanampy fa ozitsika kosa hoe nisy zavatra tokony efa voatsinjo lavitry ny fanjakana nisy zavatra efa tokony voavaha ny fanjakana meloha satria nisy fanampiana azo ny fanjakana zany ary ny filoham-pirenena dia miteny hoe any amin'ny moadoty any dia hitsofoka anatin'ny bandekesitsika avy zany droit samihafa izany fa eto tsika amin'izao fotoana izao miezaka manontany ireo mpiasa amin'ny fahasalamana dia mbola miteny manao hoe tsy mbola nahazo zany zo sitrany zany dia nefa irecruter tsara sitrapo mpiasa ny fahasalamana vaovao ndray zany ao anatin'izao ady zao dia taitra ihany tsika amin'ny hoe ay zara le lazaina fa cerveau ay zara le lazaina fa mahay mitatana ary vitan'ny olona tao anatiny tsy vitan'ny olona tao anatin'ny 80 taona vitantsika fa zao nefa ny zava-misy iainantsika amin'izao fotoana izao lay tsy nataon'olona lay fanapahan-kevitra tsy sahan'olona ny raisina amin'ny hoe zay miatrika ady dia omena an'izay tombontsoa lehibe zay ary ny rariny sy nitsiny amin'ireo niatrika ady ireo dia miendrika tolorana maro bonahitra satria niantsehatra tamin'izany ady mafy tamin'izany fahavalo tsy tamasy satria nakana ny état d'urgence sanitaire sy ny loi 91 nampiasaina amin'ny lalàna 91 zany kanefa ny hitantsika amin'izao fotoana izao dia to manginginy zany raharaha izany ao moa ny intimidation samihafa rehefa nietsika amin'ny paramètre ao moa ny hoe fandrangarangana ny amin'izay mety asa ho fanakisahana angambany amin'ireo tompona andraikitra samihafa na reo manana andraikitra samihafa raha mitady hetsika na hiteny ao anatin'ny raha tahaka izao dia manaitra ihany tsika anatin'ilay olom-pirenena miteny manao hoe zotsika no sitrahana ho sabona zotrika no sitrahana ho karakaraina azo an'izay tena fitsaboana mendrika sy fikarakarana mendrika ao an'ny vahoaka malagasy zay fa ngamba kosa hoy tsika mieritreritra mba tsy ho tia tena dia hoe nisy mpiasa ny fahasalamana zay ny sahirana dia tokony ho tendrena ho jeren'ny fanjakana amin'ny akapobeany
ny fampitaovana sy ny fikarakarana amin'izy ireny eo amin'izay lafiny zoso tokony isitrahany zay. Ary nitarainy izy ireo fa tsy ampy eny formation satria tokony misy formation ampiarahana amin'izany asa lehibe zany. Formation resantsika fa tsy information na fampiofanana satria valana retina vaovao ity Covid-19 ity. Tokony misy mifanomezana EPI sy ny FFP2 zay ahafahan'izy ireo miaro vatana. Ary zany dia tokony ho azy ete fa lasa lavable zany any amin'ny sehatra samihafa. Ary tokony ho ampy an'izany ny etrehan'ireo mpiasa amin'ny fahasalamana. Kanefa amin'izao fotoana izao dia tsy izany zava-misy. Ny anairan'izy ireo hatrany hatrany zany ny amin'ny hoe raha ohatra ka seure ny fanjakana miady amin'ity Covid-19 ity, raha ohatra ka mahatsapatena ny fanjakana fa tokony atao izay andresena ity ao anatin'ny fotoana vitsy, dia ny mpiasa ny fahasalamana miaramila miatriady ireo no tokony homembonahitra ary omena sy apetraka an'izay toerana sahaza azy izay amin'ny lafiny tokony izy ary hanomezana antoka ny vahoaka fa manana an'izany ary misy ny témoigner an'izany hoe tena manao hainy tsy ho zavatra ireo mpiasa ny fahasalamana ireo ary miezaka ny hanao izay fitsaboana amin'ny vahoaka amin'ny fitaovana kely izay mba eo ampelantanana. Misy dia milaza mihitsiny fa tsy samy sotro rano mba tsy andehanana mandeha mamany matetika mba hamahana an'ilay EPI satria mandany fotoana fa mahana an'ilay EPI izay ampiasainy dia mpiasa amin'ny fahasalamana ireny dia miaritra tsy mihinan-kanina ary manao vizitina marary iray dia mandany 5 na 10 minutes hiatrehana an'izany marary izany. Tsapantsika ve zany? Ary raha tsapantsika izany indrindra ny tompona ndraiky mpanjaka naninona no lany fotoantsika tany fandefasana délégationna marobe hiatrika ny Barea raha isika ohatra ny tany Etiopia. Naninontsika no lany fotoana tamin'ny fandefasana olona samihafa amina famonjena marary any ivelana. Naninontsika no lany fotoana tamina oeraoera samihafa teto atoerana. Tsika tsy misakana mihitsy tsy nanaovana an'ilay kianja amin'ny Barea à 77 millions de dollars. Mety projet fa nandeha io na mety misy infrastructure samihafa miforonina tany Madagasikara fa mba manaitra ihany koa tsika hoe misy lela vola ihany re tompoko tany afaka ny affectena tato amin'reto vola amin'ny paramedy tsy ireo mpitsabo izay niaritra tao anatin'izany asa zany. Maninona ny tsy kitihana, maninona ny tsy nomena, tsy nieritreritra ny hanao an'izay anticipation zay satria fatatsika fa hoe mbola tsy rava tanteraka izany aretin'izany. Ary iny foany fanjakana namiditra ny Londolos teto Madagasikara lay mpihira Jérusalem nanao an'ireo famorim-bahoaka maro be reny tamin'ireny fihetsiketsehana tao anatin'ny antokony sy ny sisa reny dia tokony nieritreritra izy manao hoe tokony hiatrika ny vagy manaraka tsika satria ny famorovoriana olona dia miteraka amin'izay vagy izay. Ary dia ny fanjakana nanao izany matetika na tamin'ny fidinany filoham-pirenena sy ireo mpikambana samihafa eny evon'ny gouvernemanta izany sy ireo solombavam-boaka zany sy fijerena baolina sy ny sisa zany sy ireo tsy fandrarana fampisehoana na niarana nosy zany rehetrarehetra zany tompoko lasy tompoko vavy. Dia io tsika mijaly ao anatin'izao deuxième vague zao. So ihany aloha fa mba mieritreritra mba misy malagasy tsara sitrapo maro amin'izao fotoana izao ka tsy mety hatrany amin'ilay fitsaboan'ny fanjakana fa mba misy dokotera privé mba miezaka amin'ny tandrifony mandray marary raha ny vaovao azy tsy latsaky ny 100 isan'andro no raisiny zany mpitsabo privé zany manokana zany ary misy trano fiangonana mihitsy azy nefa namboarina handraisana an'ireny marary reny ametrahana ny sérum sy hahafahan'izy ireo makaina. Misy manao ny ainy tsy ho zavatra eto fasana fantatry ny fanjakana na tsy fantatry ny fanjakana zany akoatry ny ainy CSB2 samihafa zay mitaraina amin'ny hoe jereo vao mifanafody fandraindray toatry ny fanafody tsotra kely amin'ny andavanandro ihany misy fa aiza le azy 3 misinina aiza le mané B6 zay tena tokony hosotrahana ao anatin'izao aretin'izao satria ireny ny tena aingana lay mampiakatra an'le calcium sy mamono an'ilay virus ary mampiakatra ihany koa le zinc zany. Dia zany rehetrarehetra zany resantsika eo anatin'izao fandarana zao fanairana zany mba ho fantatra hoe raha mbola mahatsiaro tena fa misy tompona andraiky mpanjakana eto, misy nomena fahefana eto, misy notoendraina tamin'ny akatra eto dia mandraisa ny andraikitra amin'ny tandrisy fahazabijaliana ny vahoaka. Ianareo ne fantatra fa mandeha mijaikijaiky mitsabo tena any ambadika any na tsy miresaka na tsy tianareo resahana ary le ED1 satria misy malagasy manao fikarohana any ambadika any dia misy mahita fahombiazana marobe dia mitémoigner hoe amin'ny alalan'ity ED1 ity na ED4 ity na ED6 ity
tena mahomby fa ity hitsabona dia mandeha le bosaoray mandeha ilay tsy liatsofo ny vahoaka rehetrarehetra amin'ny fizarana izay andraikitra samihafa izay dia eo no iresahantsika ny amin'le hoe misy mitsabo tena ny ambadimbadika any, misy mitsabo tena ny ambadimbadika any manao an'izay ezaka samihafa mba hiveloman'izay. Dia mety tsy miteny izy satria mba mety menatra ihanyko le CVO no nankalazaina mafiko, le CVO nefa tsy hitangorona ny olona, tsy mahataitra ny olona, tsy mampihetsy bolomason'ny olona koa ny amin'ny ankapobeny misy izany CVO zany. Na dia ninina aza nanaovana resabe hoe tena tsy maintsy zarana CVO ny isa-tokantrano ny mpianatra sy ny rehetra sy ny sisa sy ny isa-pokotany. Fa ty eny fantatr'olona zay mahasitra anazy dia lasa mihazakazaka mamonjy point de vente distributeur, lasa mihazakazaka mamonjy trano eny Mazarivo, lasa mihazakazaka mitady amina sehatra rehetrarehetra zay ahafana manao totsofina avy any potiny ty misy olona avy any Fandrina, misy olona avy any Fianaratsoa. Zao fantatsika misy filarana maromaro amina fokotany dia rehefa antaninao milahatra iny io tsy milahatra CVO fa milahatra UDA. Dia mahatsiaro tena menatra le fitondram-panjakana, dia rehefa menatra le fitondram-panjakana satria efa manomboka mivoaka amin'izao fotoana izao zay le hoe ny 7 andro ny ianareo fa 2 andro ny mivoaka malagasy sy ny fanoherana. Dia tonga saina le vahoaka amin'izao fotoana izao hoe to tena tsy izy ka iny fa ity no izy. Dia eto ny menamenatra amin'le communication nanomboka tamin'ny herinandro ambony zay nankalaza n'ilay EDA dia associena indray amin'izao fotoana izao, asa iza indray no nandrisindrisika an'ilay olona tany dia associena indray amin'izao fotoana izao dia lalovina raharaha politika hoe tsy mifamono amin'le CVO nge le EDA mpikambana ao anatin'ny RD nge io olona io ary saika candidat be ny tanàna ary mpitarika ny TGV any miarina varatra io olona io. Inona ny idiran'izany? Dia iny mihazakazaka manao communication n'izany mafy ny mpanohana ny fitondrana amin'izao fotoana izao nandritry ny 2 andro 3 andro. Sy nandrarin'olona amin'izany. Tsy hany ny adevitra, tsy hoe mpikambana ao anatin'ny RD izy na TGV, tsy hoe saiko be ny tanàna natolotry ny antokony fanjakana izy, tsy hany. Fa inona le mahasitrana an'le vahoaka? Satria ve tsy nahomby ilay CVO? Satria ve tsy nahazo rariny teo anivon'ny fiarahamonina teo amin'ny adhésion ny vahoaka zay handray an'le CVO? Ka le EDN niazakazahany olona dia hanaovana communication kely amin'izao fotoana izao hoe mpikambana ao anatin'ny antokonay mahampime sady mahamenatra zay fomba fijery iray zay ary mba hahitsio ihany ny communication anareo. Ridicule be izy moa misy manao commentaire anaty Facebook ao hoe tsy raharahin'ny olona zany. Docteur Edmond Rakotomalala no fantatry ny olona sy ny EDN sy ny fitsaboana entina sy ny aretina manjoa ny voaka malagasy fa tsy ny fitanisanao hoe io ange tato anatin'ny antokonay. Même kabary va fantatsika tamin'ny faran'ny herinandro mbola tsy miprononcer an'izany ny fitondram-panjakana nanaiky fa mety io EDN io. Andrasantsika izany rovina vao anaiky an'izany ny fitondram-panjakana. Zay le mba resahantsika amin'ny ankapobeny hoe mba kao maimma kosa mba misy honnêteté ihany, mba misy honnêteté ihany. Raha miteny an'izany nareo tsisy hiteny anareo koa ny hoe dia logika fa mba olona avy any aminareo le izy, tsisy aninona an'izany fa kosa amina fomba fanaovana communication mba hametrao amin'ny tokony ho izy ihany ny fomba fanaovana communication fa aza dia mirefarefa amin'ny tany, aza dia mametraka zavatra heverina fa mba any amin'ny tsy adevitra le izy nanaovana récupération politique lay hainy ny vahoaka malagasy, lay fitsaboany ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana andro izao. Ary zay mba hitaritana ihany hoe ity fitantanana fanjakany ity ane dia mba misy lalana nomen'Andriamanitra ihany fa dia anjaranao no mandray sy manatanteraka azy amin'ny fomba hitondranao azy zay verinao fa mahasoa ny vahoaka. Dia hitantsika amin'izao fotoana izao raha ny vaovao tao anatin'ny volana vitsivitsy zay ary memafy izy amin'izao fotoana izao dia hoe hisitaka amin'ny tontolo politika ramatoa Angela Merkel zay chancelière allemande zay mitantana ny firenena Allemagne amin'izao fotoana izao. Rehefa nahazo mandat 4 nandritry ny 4 taona nisesy tao anatin'ny 19 taona izy zany nanomboka tamin'ny 2005 dia chancelière allemande, physicienne sady chimiste zany ramatoa izany, manana doctorat ary zay docteur Angela Merkel azy. Fa tena tsy fony ny vahoaka ny Allemagne zany ramatoa zany amin'izao tsika miteny izao. Malahelo ny vahoaka tamin'ny fanambarana natao fa mba hisitaka amin'ny tontolo politika amin'izay izy. Ary nisitaka izy moa tamin'ny voalohany ny amin'ny fitantanana CDU
na ny Union Chrétienne Démocrate tao anatin'izay fotoana maro ny tantanana an'izany antoko zany. Zay efa solombavam-bahoaka matetika izy lany tany amin'ny Bundestag. Tiatsika resana amin'izany dia zao tsy fony olona zany ary tena ilay fomba fijorona, ilay fomba fanaovana politika correct, ilay fomba fiainana andavanandro nanana maizy azy tany amina firenena manana puissance ary nametrahany zany la plus puissante du monde zany Angela Merkel zany, fa tsy nividy village zany fa mbola mipetraka amina appartement any ivelany, mbola mivoaka isa-marainy zany mividy mofo dopaina any amina toerana point chaud en Berlin, mandeha araky ny tokony izy, tsy mila cortège, tsy mila rehetrarehetra, mbola reny fitafy tsotra reny, manao veste ambony pataloha ambany ary tsy manana ninina atahorana eo anivon'ny fiarahamonina, mandeha miantsena mividy légume, tsy nitady kadiaka ary tsy nitady vilasy-tany be teto sy teroa, fa napetrany hoe nisy fahefana mivaoka azy ary zay mahazanaka pasteur azy, zay mahazanaka institutrice azy na enseignante tany misehatra zay ny lalovana, fa napetrany tsara hoe no volavolaina hitondra fanjakana dia tsy manana an'izay andraikitra akoatrany hoe fanompona vaoaka izay, ary dia tsy nanangona harena fa nitazona an'ilay harika-reny ny Allemagne araky ny tokony ho izy, lay namola volainy Helmut Kohl azy lay chancelier teo aloha zay nodimbiasany taty aoriana, lay fifanarahana lehibe teo amin'ny RFA CRDA rehefa nandrava ny rindriny Berlin. Ary fatatsika tsara tamin'izany niova ny fomba fanaovana politika tao aorian'izay, rava ny glasnost sy ny perestroïka, ary dia niditra tao anatin'ny libéralisation sy mondialisation zao tontolo zao, fa mbola voatazony ry Angela Merkel zany, filongeza indrindra ary vehivavy manam-pahaizana, vehivavy mitondra amina firenena matanjaka eran-tany, fa vitany amin'izao fotoana izao ny hoe voatazona ny teo kareny Allemagne, manana fiarikarena ambony zany Allemagne zany amina resaka nucléaire sy ny resaka gaz zay mampatanjaka ny Allemagne, afaka mamokatra araky ny tokony izy ary afaka mamatsy vola amin'ireo vondrona sy sehatra iraisam-pirenena rehetra amin'izao fotoana andro zao. Fa le filohany tompoko lay chancelière tsy mividy kadiaka, tsy nitady vilangeza be tetsy teroa, ary tsy nisahirana andeha nanao vakansa tany Dubai sak'izay mihetsika na tany États-Unis na taiza, fa tena nanompo vahoaka ary nisahirana sy ny sasatra amin'izany programme mpampandroana izany ho an'ny vahoaka tao a Allemagne zany. Zay mba resahantsika hoe misy ohatra mba misy andraiky mpanjakana mba tokony ho izy apetraka araky ny tokony ho izy mba homena le redevabilité makany amin'ny vahoaka, fa tsy hebebona sy hanaovana an'izay oeraoera samihafa zay ka entinao ilazana fa eo an-tananao ny fahefana ary azonao atao daholo ny zavatra rehetra amin'izao fotoana zany, ny zavatra mahamenatra amin'izao fotoana izao. Efetako aiketo moa ny solombavam-bahoaka Madagasikara voafito tao amin'ny boribory tany voalohany hianitra Razafy Manantsoa, zay mpahay lalàna izy, fa raharoantsika ihany rehefa avy eo mety manana ambarana, fa mahagaga ihany tsika tsy miditra ao anatin'ilay fond an'ilay ady hevitra mahakasika ny rahanosy be solombavam-bahoaka ianitra ny tiako resana amin'izay, fa ny forma kely ihany hoe misy fanapahan-kevitra ny raisin'ny conseil d'état dia ny tompona andraikitra voalohany eo anivon'ny ministera no manafoana izany. Zaho tsy miditra ao anatin'izay fond zay, fa mba ho izany tsika hoe mahavariana sy mahagaga ihany, satria raha mifahafantarana an'izany conseil d'état izany dia tahatahaky ny hoe misy didy lehibe tsy azo ivalozana ao anatina raharaha ohatrandreny kanefa misy fandraisana fanapahan-kevitra hafa koa ivelan'izay. Ianao moa mpahay lalàna mety manana ambara betsaka amin'izay araky ny tandrifiny lalàna zay fahafantaranao azy, fa atreo aloha zany ny fandraisako fitenenana indray ho antsika mpanaraka ny Miara Manonja tamin'ity maraina ity, omeko ny vavitoka ny Miara Manonja solombavam-bahoaka Ianitra Razafy Manantsoa ny fitenenana. Misaotra anao Faniry ary misaotra namana rehetra zay nandray anjara teto androany. Tafahoana teto tsika rehetra androany ary mahafinaritra ny faneho-kevitra fa fameno be tsika ary mino fa lina dia lina ianareo manaraka an'izao fandarana izao. Manantitra ny araba tsika rehetra zay manaraka amin'ny fandarana ary kopakopa-tanana foana na inona zavatra mitranga amin'izao firenena zao amin'ny ty resaka areti-mandoza ity. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa mbola nomeny tombonandro ahafahantsika miantso ny anarany ary misaotra anazy ihany koa satria mbola afaka manao an'izao fandarana zao, satria mbola nomeny fahasalamana isika rehetra. Maro no tsy manana an'izay chance zay satria ao ireo rendrika, ao ireo mbola marary tena ao anatin'ny aretina mafy mihitsiny, ary ao ireo
eo andalam-pasitranana izay irarintsika mba ho sitrana daholo ireny olona rehetra ireny. Marina ny voalazany namana faniry teo fa ao anatin'ny ataontsika hoe état de non-droit Madagasikara. État de non-droit tsy vao ny androany fa efa nanomboka tamin'ireny fandraisana fanapa-kevitra tena nivo ny fitsarana avon'ny lalam-panorenana reny nanomboka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena satria nanomboka tany amin'ny CENI, nanomboka tany amin'ireny famoahana ny didim-pitsarana reny no efa hitantsika fa taratry ny hoavy ny famoahana didy izay tsy mifanaraka amin'ny réalité nisy tokoa amin'ny fahamarinana zany. Reny fisian'ireny doublon sy fanaovana an'ireny carte d'identité nationale ireny dia fantatritsika fa efa ao anatin'ny fanjakany barosika. État de non-droit moa zany na ataontsika hoe état de désordre ihany koa satria samy manao izay tiany atao daholo na ny mpitondra fanjakana na ny olona entina. Hitantsika taratra zany amin'izao fotoana zao fa dia ninona zavatra teneny le filoham-pirenena dia hitantsika taratra amin'ilay vahoaka izay tsy mankatoy intsony ary efa manakaikaiky an'le fiteny français hoe désobéissance tsika amin'izao fotoana zao dia amin'ny zavatra izay atao rehetra amin'ny fihetsika amin'ny fitenenana izay atao dia hitantsika hoe zao no tenen'ny filoham-pirenena ohatra tsy azo atao ny varotra ny fanafody any amin'ireny toerana rehetra hitsaboana olona ireny, hitsaboana marary. Saziana ny olona rehetra izay tratra dia meny tenako satria ho ia hoe taratry ny fitondram-panjakana ny zavatra hita ty amin'ity vahoaka izay fehezina eritreretina fa fehezina aty. Ny vahoaka tsy voafehy intsony ary tsy tote intsony ilay mpitondra fanjakana ao anatin'ny zavatra rehetra izay ataony. Lasa modèle ratsy tao anatin'izay feptaona izay nitondrana izay. Androany moa zany mbola mamerina foana hoe mbola mianatra raha mpitondra fanjakana, mbola stagiaire. Efa telo taona miditra ny 3e année ary efa misasaka ny mandat le filoham-pirenena dia mbola mianatra raha ary ny fitantanana ny fanjakana ny fitantanana ny fitondram-panjakana ny raharam-pirenena dia fitantanana mpivarotra hita madinika, gestion d'épicerie. Ka ny zavatra atao anatin'izay dia ny zavatra ilaina no fidiana dia ho amidy angalana tombony kely. Ny zavatra atao tsy manaraka ny lalàna misy. Loi de finance moa zany zao ny resantsika. Efa tokony miomakomana amin'ny anao-ny loi de finance rectificative na ny LFR zao ny fidiny gouvernement. Fa ny loi de finance initiale izay nolanina tamin'ny volana décembre ary antsamintsika amin'ny teny zao dia tsy exécuté, tsy tanteraka araka ny tokony ho izy. Vao alohan'ny hidirako amin'ity studio ty dia mbola mijery ao anatin'ny loi de finance rehetra dia tena variana ho ia hoe le loi de finance moa zany dia nataotao fotsiny ohatr' zao hoe tsy maintsy mifidy an'iny ny solombavim-bahoaka rehefa tonga ny volana décembre ny tonga ny session ordinaire faharoa izay ataon'ny solombavim-bahoaka sy ny loholona. Fa ny zavatra misy ao anatin'ny loi de finance iny tsy araka ary tsy voaraka araka ny tokony ho izy. Ny profo hitantsika amin'izao fotoana zao efa tapitra ny premier trimestre an'ity taona ity dia ny fomba fanatanterahana n'iny teti-bolam-panjakana iny no hitantsika fa mandringa dia mandringa. Ary eto moa zany dia miteny mihitsiny ho anareo namana teknisianina indrindradrindra ianareo rehetra any ministera rehetra izay tompona ndraikitra amin'ny fanatanterahana nyreny loi de finance ireny fa ho anareo ao amin'ny ministera ny finance ty teny ataoko ty be dia be ny zavatra tsy mety ary tena manao abus na manao exécution na budget tsy mandeha amin'izay ozany nareo. Misy fitenenana izay averimberinareo namana za miteny eto foana hoe namana ianareo hoe izay mena ambany mena. Le mena io tadidio tsara le loko ohatran'ny menamena anaovako ity io mena mibaiko anareo io tadidio tsara mandalo reo. Ny ministra mandalo, filoham-pirenena mandalo, prime ministre mandalo, fa ianareo teknisianina tadidio tsara ianareo mijanona eo ary amin'izay fotoana izay dia ianareo no tratra farany. Io ho an'ny ministera rehetra io
manomboka amin'ny secrétaire général la midina ianareo rehetra nitratra farany amin'izao zavatra tsy mety rehetrarehetra zao efa nisy teto nge SG ngiatra nisy teto DG ngiatra nelan'le ministre fotsiny izy na nelan'le baiko fotsiny izy aveo nelan'le prime ministre nelan'ny filoham-pirenena fotsiny fa tratra farany teo ireo ary ngiatra zava-doza miandry anareo raha zay no zavatra lalana tsy maintsy andianana ny ministre ny prime ministre nge mbola manana ny haute cour de justice mbola lavalava ny procédure atongavana ny fanenjenan'ireo tsirairay io fa ianareo tadidio tsara zao teniko zao sanatry vava tsy manosina fa nareo no taraiky farany nareo no tratra farany mahita zay zavatra tena grave amin'izao fotoana zao melo ary teneko teo melo ny dirako teto an'ity studio ty mijery le fomba ny exécuté na le LFI le zavatra fampanantenana nataonareo teo amin'ny antemera-pirenena marina fa ao anatin'ny ady amin'ny covid tsika tameritaona efa nisy an'izay amin'ity taona ity mbola misy covid afaka hitenenana indray hoe noho ny covid-19 io dia tsy maintsy nanao an'izao zay fa nisy vola voatokana tena na voatokana tanteraka ho an'ny lutte contre la pandémie covid-19 ny tameritaona mbola tsy vita ny mangarahara ary mbola misy compte à rendre maro be ny gouvernement tany exécutif fa ianareo technicianna eto no tena ho resahako satria hoany aminareo daholo io rihitra io rehefa tonga ny fanontaniana ary mino fa conscient zany nareo zao amin'izao mbola miteny androany io tadidio tsara fa Zoma ny andro androany hitenenako an'izao ho sarotra aminareo ny hiala amin'ireo zavatra tsy mety rehetra ao anatin'ny fanatanteranareo tetibola 2021 io ny ministre ny finance fa misy namana maromaro ngenareo namanareo ministre maromaro mandalo amin'izany procédure makany amin'ny haute cour de justice zany tsy fantatrareo ny apitso sy ny rafaka apitso satria tsy votery ireo député ireo foana no hitsara na anapa-kevitra mikasika an'izany fampandehanana ministre any amin'izany haute cour de justice zany rarabe tena rarabe satria izay dia mahita zavatra maro be tsy manjary mahita zavatra maro be tsy manjary hoy averiko eto ary manomboka amin'ny rapport zay navoaka ny ministère ny finance amin'izao dia ahitanay zavatra tena mamofady amin'ny herinandro iny raha ohatra ka manana fotoana tsara tsika malalaka tsara ahafahanay miditra ministère tsirairay avy efa nisy ny investigation fa ny zavatra navoaka anareo ihany dia efa mahafaty anareo le izy araka ny teneniko teo filoham-pirenena nge hiala fotsiny ary anaty lalam-panorenana moa ny filoham-pirenena zavatra telo ihany ny afaka aninjena zany filoham-pirenena zany resaka haute trahison resaka violation répétée ny constitution fa ny zavatra mikasika ny fanodikodinam-bola na ny fampiasana ny vola mpanjakana araka ny tsy tokony ho izy dia ianareo gouvernement ny prime ministre nareo ministre rehetra indrindraindrindra fa ministre ny finance fa ianareo technicianna rehetra no tena veriko eto foana ny teneniko basy aty fitiavany ity lazainay ity ary ny mpanohitra eto dia natao hitsikera fa indrindraindrindra anao balizy anao arofanina ny fitondram-panjakana ny lalana tsy tokony izy tsy excuse mihitsy ny filazana fa miady amin'ny covid-19 tsika ka tsy manaraka ny lalàna rehetra na ny marché public na ny fandanim-bola na ny exécution budgétaire ny transfert budgétaire sy ny zavatra rehetrarehetra tsy mandeha amin'izay ozany amin'izao fotoana zao fa fanontaniana apetrako eto ary mila valina zay le mangarahara tadiavina ty hoe le vola zay natokana ho an'ny Madagasikara ny vola ny indra Madagasikara edina amin'ity valana retiny ity mbola tsy tapitra manontolo nataonareo aiza daholo ireo maninona amin'izay no tsy ampiasaina amin'izao fotoana zao sahirany ianareo satria tsy nanapoy mihitsy ianareo hoe ohatra zao ty raharahan'ny ty crise sanitaire eto Madagasikara ty amin'izao volana avril 2021 ty
tena zay le izy hoe tsy anticiper nareo hoe mbola ho tratran'izany crise sanitaire hoenjana noho ny tamieritaontsika dia kendaroroka ianareo mpitondra fanjakana amin'izao tsy ny anticiper na ny action na ny vola zay ho ampiasaina fantaniana mbola mipetraka mbola averinay androany io aiza daholo ny fiarakodia tameritaona nisy soratra lutte contre le covid-19 azo ampiasain'ireo ho atao ambulance zay tsy maharaka amin'izao fotoana zao azo ampiasain'ireo alefa any amin'ny faritra rehetra zay mila an'izany amin'izao fotoana zao tsy normal mihitsy raha androany dia hoe tsy ampy ny toerana misy ny marary fa vao manokatra CTC vaovavao hatramin'ny hôtely moa zany dia hoe ifampiraraha ny fanjakana fa fanjakana inona moa izy ty défaillance totale ny état misy défaillance flagrante de l'état eto Madagasikara aiza misy fanjakana hoe andeha ifampiraraha amin'ny hôtely ho anaovana ametrahana marary fanjakana nge mana pouvoir ny fanjakana ianareo ke vao tamin'ny conseil des ministres teo vao nanao naka le état d'urgence sanitaire na de zay nefa fa tsy misy base légale mihitsy zany état d'urgence sanitaire zany raha mbola ilalana 9101 tamin'ny 91 io zay nampiasaina amin'ny état de nécessité nationale no ampiasaina amin'ity état de nécessité sanitaire ty tsy base légale mihitsy zany fa atao ara hoe io ny ampiasainareo fa manana pouvoir rehetra ny fitondram-panjakana anaovana réquisition zay tokony anaovana réquisition na trano na inona io na trano na particulière fa satria mieritreritra bizina indray ianareo dia mifampiraraha amin'ny hôtely indray dia eritreritra indray hoe azo vola ny namana tompony hôtely ao anatin'izany mbola izany ihany no mitondra n'le décision le fitondram-panjakana fa tsy mba misy hoe manana le prérogative de puissance publique fitondram-panjakana dia ampiasaiko io miara manonja kely ty ara manana an'izany eritreritra zany hoe fa aiza le prérogative de puissance publique tsy ampiasain'le fitondram-panjakana nefa izy manana pouvoir rehetra ampelantanany na nisy ny état de nécessité na tsy misy ny état de nécessité afaka manao réquisition na iza na trano na olombelona na inona azonareo atao na fiarakodia fa mbola mieritreritra bizina aloha dia mbola izay no mitondra n'le raharam-pirenena dia zao ridicule amin'ny zavatra raisina mbola ifampiraraha ny fitondram-panjakana amin'ireo tompona hôtely fa ametrahana marary dia mbola dinihana zay vidiny sy ny tombam-bidiny eo mbola misy mieritreritra maka commission le 10% koa anatin'izay le retsy efa indehibe izy ty dia mbola zany ihany zavatra atao fa tena hoe tsy mahininina ho agny ianareo tena fa miteny izay hoe mikisa miala daholo aloha aleo le olona mahay sy mieritreritra ty tandrazana manana volonté politique anavitra amin'ny malagasy anasitrana amin'ny malagasy aleo izy ny tatana an'io tsy maninona ianareo verina io indray rehefa aveo fa aleo naovan'ny olona mahay an'le gestion le crise sanitaire ty zavatra ty mitady ianareo ndao fiara-mitatana zany zavatra ataonareo ka izy ny ara-mitatana aminareo tsy ny aty amin'ny mpanohitra mihitsy ary tsy aty amin'ny miara manonja mihitsy zany tsy aty amin'ny RMDM zany tsy aty amin'ny présidentny mpanohitra averimberina eto foana zany satria nareo aveo indray rehefa misy zavatra tsy mety dia io ny anlianareo hoe ka niara-nitatana tamin'io dia ianareo koa zany tompona andraikitra zay tsy ho tompona andraikitra mihitsy amin'ny zavatra tsy mety ataonareo tsy tay ray tsokombakomba amin'ny zavatra tsy mety ataonareo na io avelanareo fotsiny io ataonay io aleo le olona mahay anazy no anao anazy eo fa raha izao fomba ataonareo zao dia mamono vahoaka ianareo ary zay tena miteny mihitsy famonona vahoaka zao ataonareo zao tena génocide izao tsy normal ho iaho hoe avril ny andro ny volana dia mbola mitamatama sy mianana le fitondram-panjakana amin'ny décision zay raisina dia zao ny zavatra misy ny pouvoir ampelantanana tsy hainy mampiasa anazy tsy malala kory haika moa za ty manana le prérogative de puissance publique nanao an'le état de nécessité nationale nanao l'état de nécessité sanitaire dia mba arak'izay koa ny décision raisina fa mbola any amin'le
conseil des ministres dia fanomezana tsiny sy faniliana ndraikitra any amin'le mpiasa ny fahasalamana ny dokotera ny paramedy sy mpiasa ny fahasalamana rehetrarehetra no menacena hoe hosazina nareo zay mivarotra ny reto fanafody reto fa reo fanafody reto dia fanafody gratuit menatra n'le teto Miara Manonja fa Miara Manonja miteny foana hoe président république niteny fa gratuit mamaim-poana daholo ny fanafody sy ny fitsaboana ny olona voan'ny covid-19 fa ny réalité dia tsy marina voalazanao andriamatoa filohan'ny filoham-pirenena mandehana tena hoy iaho hoe melay ianareo anatin'ny tour d'ivoire anareo melay ianareo amin'ny toerana izay misy anareo mivoatao dia mandehana manao tourn'ireo CTC rehetrareo mandehana manao tourn'ireo CHU rehetrarehetrareo nareo rehetrarehetra matahotra ny azo aretina dia any ambony latabatra daholo ny manao visioconférence amin'nao conseil des ministres matahotra mifamindra aretina fa le vahoaka malagasy asianareo mifamindra aretina amin'ny vorivory ety seroa naiza misy vivoriana fa ny mpitondra fanjakana ny conseil des ministres atao par visioconférence satria nareo matahotra ny fampitakosana matahotra ny andray retina fa nga le CVO nareo nga tsy maharo anareo rehetra nga le CVO plus vao natao vaoviana io nga tsy maharo fa maninonareo matahotra ho iaho hoe mivoata ao amin'ny palais d'or nareo tao mivoata ao anatin'ny tour d'ivoire nareo tao mandehana mijery ny réalité etsy mamasina fotsiny mingavy anareo izahay mandehana makeo reste daholo ny précaution rehetrarehetra zay atahoranareo amin'ny fivindrany aretina dia mandehana nareo mandeha ao mijery nareo vahoaka malagasy reo fa ao amin'ny mamasina fotsiny nareo dia mahita fa ny vahoaka ny saram-babe vahoaka misy olona tena hoe manakatao ary ao tsy maninona satria tsy manana safidy matory eny amin'izay toerana ahitan'ny afaka atoriana ao anatin'ny maizana rehefa alina ny andro tapaka ny jiro efa niteniteto zahay dia fitondram-panjakana ny gouvernement exécutif ianareo ve dia tsy mba afaka hoe miprévoir générateur ahafahana miassurer ny électricité ny courant ao amin'ireny toerana rehetra reny tsy mba afaka maka groupe ngeza be matanjaka amin'ireo namanareo karana nanohana anareo tamin'ireny fividianana rehetrarehetra sy tamin'ny 2009 reny tsy mba misy namana tsara sitrapo fa ireo orinasa lehibe eto amin'ny firenena reto mahazo tombom-barotra miopapana amin'ny fanafarana entana sy fivarotana an'izany amin'ny vidiny lafo be dia tsy mba misy namana marobe ve ao mameny zany concentrateur d'oxygène zany manampy an'izany jiramatsy alehan'izany fa melay ianareo anatin'ny toerana misy anareo any tsiraray ihany fa tsy any ambony télévision sy any amin'ny toerana rehetrarehetra reny nareo no mibaiko fotsiny dia manilika anandraikitra ary tena hoe manao accusation gratuite reo mpiasa amin'ny fahasalamana hoe zay tratra amin'ny varotra an'ireo fanafody lazaina fa gratuit ireo ny lovenox ny azithromycine maniebesis ny sisa dia hosazina hoenjana midika an'izany nge nareo zany nareo mpiasa amin'ny fahasalamanareo zany no lazay mifitondram-panjakana fa mpanao an'le baolina moa zany fitenena azy mpanao any affaire na mpanao bizina an'ireo fanafody ireo mety misy aminareo mariny zany fa tsy anareo rehetrarehetra zay efa hitanay fa manao ny ainareo tsy ho zavatra tena manao ny ainareo tsy ho zavatra nareo aiza ve ka hatramin'ny dokotera avy hatramin'ny infirmier avy zao no manamboatra ny installation électrique reny prise électrique reny maty daholo simba amin'ny hôpitaly rehetra any amin'izany hôpitaly omi zany nge hôpitaly mpanjakana hôpitaly militaire fa hatrany tratry ny crise ny jirama maty ny jiro tapaka ny oxygène ondreo marary zay mila an'izany tsy voatery olona voan'ny covid daholo zany fa olona mila oxygène fotsiny simba daholo ny installation électrique tsy misy budget hanamboarana an'izany satria tsy miprévoir an'izany ny mpitondra rehetra na ministra tonga teo na ny gouvernement na iza tsy mba misy mieritreritra an'izany hoe mba mila budget anaovana réhabilitation na anaovana maintenance n'ireny trano ireny na manaovana fikarakarana n'ireny trano ireny fa ny tsika ny mamaika an'ilay fitondram-panjakana dia mame marché vaovavao satria be dia be ny vola azo amin'izay aleo manamboatra bâtiment vaovavao toy izay miréhabilité reny bâtiment efa misy reny HGRA be felatanana omi reny CHU rehetrarehetra reny mila réhabilitation ary mila fitaovana daholo vaovao reny fa tsy hoe ny infrastructure manamboatra trano fotsiny zay ny zavatra tadiavina fa ny trano mila fitaovana ary mila ny zavatra pitsopitsony rehetra miaraka aminy
ohatr'izany koa raha manao université tsy hoe ny université manao université dia te hafana fa hoe navita université tetstery ny fidora-panjakana fa ny atao hoe université tsy bâtiment fotsiny fa mila ny zavatra rehetra ilaina ao anatin'io ny université fa indrindrandrindra andreo sources humaines ny mpampianatra mpandraraha fa tsy hoe navita université dia te hafana zay le manolo bato mafana foana dia ohatr'izay ihany koa ny resahana eto hoe ny trano reny hôpitaly rehetra reny ny hôpitaly manara-penitra moa efa tsy manara-penitra intsony araky ny anarany fa ny hôpitaly rehetra ny CHU ny hôpitaly be Felatanana reny hôpitaly be any Tomasina any Morafeny ny hôpitaly any Mahajanga sy ny sisa hôpitaly rehetrarehetra erakin'izao faritra rehetra zao mila budget reny fa nareo nafantatra an'izany tamin'ny herintaona fa tsisy ny mba napiditra mihitsy hoe mila n'izany budget zany ke reny hôpitaly rehetra ireny ary hitany ao anatiny zay na tonga nay tsy mifidy ny LFI satria fantatra fa resaka santé resaka fahasalamana mbola tsy tafavoaky ny alakory tsika tamin'ireny nanaovana budget LFI reny dia hitatsika tao anatin'izay fa dia mianteritra amin'ilay fanomezana avy any ivelany fotsiny le fanjakana mionona amin'le lidon sy pré ino moa zany le crédit indramin'ny fanjakana mbolombaben'ny vahoaka malagasy ny taranakitsika rehetrarehetra ori reny ny trosa rehetrarehetra baben'ny fanjakana fa le vision tsy anana le fitondram-panjakana mihitsy ianao ve en pleine crise sanitaire dia tsy mba mieritreritra hoe mbola mety iverina io raha mieritaona mbola tsy sitrana tanteraka ny fahasalaman'ny vahoaka dia tsy mba misy mieritreritra an'izany dia zao androany tsika maheno fa ny aria amin'ny CTC ny vato tapaka foana ny jiro isan'andro ny olona rehetra saina samy mitadiny oxygène n'izay mila an'izany ny any an-trano moa zany efa tsy resahana intsony fa le crise na manque d'oxygène na pénurie d'oxygène averinay foana isan'andro fa mandra-pahita oxygène le fianagaviana mitady oxygène mandra-piverina avany maty anyny maty ny fanjakana mitamatama ny andro anankiray ny andrasanareo androany dia tadeo fa misy olona maty sy marary firy androany hatramin'izao mbola tsy fantatra mangarahara mikasika an'io vaccin io mikasika an'io vaccine io mbola tsy aiza valiteniny resaka mécanisme COVAX satria tsika tara loatra amin'ny fandraisana andraikitra dia zay ny tenena hoe tena génocide ty ataonareo ty génocide satria tsy mieritreritra le vahoaka malagasy ianareo rehefa hoe marary dia mamorona moa ny sasa fa dia hoe couvrir an'le assurance ny universal tsisy assurance na Covid-19 zany reo be dia be ny olona manaka atao eto fa savy makany amin'ny assurance ary izy na makany amin'ny havana na ny amin'ny assurance zay tiany fa tsy misy micouvrir an'izany Covid zany ny assurance na international ary aza mena zany aza miresaka abobo aminay ianareo ny abobo rehefa tsisy hohanina tsony amin'izao fa aza mamandalitra ianareo fa tsy mety ary ny teneniko teo iaho hoe rehefa marary misy ankenareo efa fantatra hoe tany ivelany tany efa navita vaccine dia tsy olana tsony misy mahasamby roboka eny an-tsena eny amin'izao vao tonga midina amin'ny avion dia makeny an-tsena mandeha eny amin'ireny vory vahoaka reny satria vaccine izy marina vaccine mbola tsy efficace à 100% fa au moins mba efa efficace à 70% na 60% na 90% io ary miandren'izany mpanohitra amin'izao ny zavatra tiako tenena fanjakana dia zao rehefa défaillant ianareo aleo meo lalana ny pharmacie rehetra zay matanjaka zay masa aleo izy anafatra vaccine ameo safidiny zay rangaha le vahoaka ameo safidiny rangaha ny vahoaka aleo ny pharmacie anafatra vaccine dia aleo anao vaccine zay teanao vaccine rehefa tsy mavita azy fitondram-panjakana aleo anao va miprivé anazy aleo ny olona koa zay afaka manafatra fanafody amin'izao dia aleo anafatra daholo efa défaillant ianareo aleo ny olona anafatra fanafody aleo ny olona anafatra respirateur aleo ny olona anafatra concentrateur aleo ny opérateur anafatra an'izany fa tsy anareo rery tsy exclusivité anareo kory business io aleo ny hafa zay afaka manafafana anao an'izay famonjena olona ty famonjena ain'olona haiza veranga azithromycine zay tamin'ny vao nanomboka tamin'ny herintaona 600 ariary 1200 ariary 6000 francs 1200 ariary
dia izao izy niakatra 9 000 ariary fa izao efa tafakatra 30 000 ariary na zitromisine zany ve ndre matofilony lazainao fa amaimai-poana be dia be ny toerana tsy manana zany fanafody zany lovenoxa zany tsy misy an'izany tsony zao 30 000 ariary ny injection ray raha mahita 80 000 ariary ny injection anankiroa boîte de 2 injections maty ihany témoignage ny olona rehetra amin'izao fotoana zao be dia be ny anareo moa ny officiel chiffre officiel avoakanareo ny isa officiel avoakanareo tsy mireflété tsy mamoaka ny marina ary verina eto zany avy any Fort Dauphin zahay nahazo antso ary nahazo témoignage ihany koa fa misy kahany olona maty olona marary fa tsy hitatsika ao anatin'ny isa officiel zay rapport officiel zay le avoaka ny fanjakana isan'andro isan'andro tsisy an'izany any amin'ny faritra Itasy iny faritra loatra mangoro any Tomasina any Majanga any amin'ny faritra Diana any amin'ny faritra Sava be dia be zany zavatra mitranga zany fa tsy hitatsika dia hoe faritra hitatsika ao anatin'ny rapport isan'andro isan'andro reny tatitra atao isan'andro isan'andro reny moa zany efa tara 2 andro ary indraindray zay vao avoaka ny tatitra omaly rapide sy vao avoaka fa maty be dia be ary ny afera mandeha amin'izao fotoana zao dia ny afera fanaovana vatapaty sy ny fivarotana lambamena mino fa lasa be dia be indray ny olona mivadika fitadavam-bola amin'izao manararaopaty ohatran'le aferana ED1 ihany io malahelo ny sasany fa tsisy filarana hono le CVO plus dia lotona ny ED1 sy ny ED4 zay nahitan'ny olona tombotsoa io tsy misy faninjehany io tsy misy ny fanaratsy io fa ny zavatra ny tenenina teto hatramin'izay dia zao ny nanaovanareo any IMRA ny viravirainareo sy ny vetavetainareo mihitsy n'le IMRA sy le chercheur rehetra nahita ny zavatra nasoa malagasy hatramin'izay za zao teneniko averiko eto fa anisan'ny tsabo-tena tao amin'ny IMRA tamin'ny fotoanandro rehetra zay nisy ny aretina zay nila fitsaboana ny tsabo-tena tao amin'ny IMRA mahafantatra an'izany made tosila mahafantatra an'izany made kasol mahafantatra an'izany zavatra be dia be zany made glucile mahafantatra an'izany zavatra manana réputation internationale zany IMRA zany zany vokatra nataony IMRA zany fa mpitenareo fanjakana zao amin'io alalan'ny CVO io za tsy miteny mihitsy hoe ratsy ny CVO na tsara ny CVO fa ianareo nampiasa anazy ianareo nanao fitaovana politika azy no nanimba n'izany zavatra zany dia eto indray rebirebena indray fa hoe lasa ny ED1 contre Miara Manonja sy nina tsy maninona amin'ny ED1 nahavitra olona maro izy ary tohananay na inona izy na inona firehekevitra politika an'izany rakoto malala Edmond zany tsisy olana zany rehefa tsy ataonareo oeraoera politika izy dia aleo izy anao anasoa ohatran'ireo hafa ihany koa ny charlatan sy ny olona manao arnaka ihany no enjentsika rehetra fa raha olona manao ny soa ary manavitra malagasy ny any malagasy avelao izy anao an'izany arapio izy irégulariser ny situation administrative fa zava-doza zavatra misy eto amin'ity firenena ity ary averiko eto ny zavatra mamaika ny fitondram-panjakana dia ny oeraoera ohatran'izany zao ny mandeha raha lalana anakaty amin'ny studio izahay dia gaga mbola misy chauffeur ana taxi be manao cache-bouche cache-choc ny vavany sy ny orony tsy mitakony dia jeren'le mpitandro filaminana fotsiny jeren'ny olona fotsiny raha izako dia nijanonako mihitsy hoy zao hoe rehefa tsy anaovanao io dia sakananay eto tena anaovanay barenay mihitsy ny lalana ty raha zany misy tomobile mitondra fiarakodia satria mamosavy ny olona manodidina anazy izy raha izy tenany tsy miaro ny tenany farafaratsy mba harovy le olona manodidina anao dia ny conseil des ministres ry mamoaka didy ery hoe manomboka izao dia tsy azo ny olona ny manaraka ny marary any amin'ireny CTC rehetrarehetra sy toerana hitsaboana ny marary dia hoy averiko eto fa mivoay ianareo ao amin'ny palais anareo ao palais vita ny lapa volamena anareo mivoanareo tao dia mandeha ihana mangany amin'ny CTC Mamasina na CTC ria Ivato na any amin'ny toeran-kafa fa tsy araky ny mpitsabo sy ny paramedy sy ny mpiasa amin'ny fahasalamana ny karakaran'ireo marary ireo
tsy fidiny an'ireo mpanaraka ireo garde malady ireo manaraka ny havany marary na ny fametrahana ny ao any amin'ireny toerana ireny ange na ny toaleta raha tsy misy e pono ampiasain'ny olona rehetra any tavimandry tsy misy zany nefa reo olona rehetra izay misy oxygène rehetrarehetra reny re mitsabo tena rehetrarehetra reny mila tavimandry daholo zany tsy hanana fanjakana ange zany e mila miara manonja miteny an'izany eto mila tavimandry be dia be satria ny olona marary rehetrarehetra izay tratry ny forme grave ary sy ny très grave mila tavimandry daholo fa tsy potra n'ireny povidina eny mitsena rehetrarehetra reny fa tsy manana an'izany ny any dia moramora ho an'le conseil des ministres miteny hoe ny havany na tsy mahazo mifampitakosina amin'ireo olona reo tena en temps normal any raha tokony ho izy dia tokony tsy misy marary arahan'ny garde malady mihitsy tokony raisiny toeram-pitsaboana ny tanana daholo momba marary fa tsy misy an'izany eo e nisan'ny infirmière tsy misy zao raha fitondram-panjakana manao recrutement na infirmier paramède sy ny dokotera hatramin'ny dokotera retraité reny moa zany dia lasa mampime ao za hoe efa ilainareo ihany ke reto olona mpitsabo sy paramède reto nanaovanareo nataonareo tsinitsinina tamin'ny heritaona nitaky ny zoany efa vitany ny ilanareo anazy tsy mpahanareo mba vafo tsy nomenareo ny indemnité de réquisition ny indemnité journalière sy ny zoan'ireo olona rehetrarehetra reo setry ny fangatahan'ireo olona reo dia nasianareo bomba lacrymogène sy fisamborana moa ilainareo ihany reto olona manavitra ny ainy malagasy reto zao ianareo mainy andomboanjo dia hanao recrutement dia le fomba fanaovana recrutement tsy le fanjakana ny ohatra ny fanjakana manao recrutement fa marina fa atao hoe misy amehana fa ohatra n'ireny manao recrutement any amin'ny zone franche na any amin'ireny chantier public reny manao recrutement na maçon zany na recrutement na olona tsy fantatro fa dia hoe tongavy ianareo dia ohatrinona ny prétention ohatrinona ny karaha-madadiavinareo ny fanjakana ho ateneniko eto manana prérogative de puissance publique ary misy traçabilité daholo ny dokotera rehefa mivoaka amin'ny école ny paramède ny asa nianatra tamin'ny fanjakana misy traçabilité reny ary azo atao tsara miantso an'ireny réquisitionné an'ireny fa omeo aloha ny zony fa tsy aveo indray ianareo mirecruter an'ireo dia miady varotra hoe ohatrinona ny karamanareo ohatrinona ny mety aminareo rapitso sy rafakapitso vita ny ilaina anazy dia tsy régulariser situation lazaina fa contrat heritaona zay tsy mampirisika mihitsy hoe aza manao na tsy manao mampiratry ny mason'ny fanjakana zay ary mampiratry ny masontsika rehetra zay mianao zao fandarana zao tadidio tsara fa amin'ny fotoana ohatra zao any ivelany any be dia be ny bénévole tsy mila miantso akory fa tonga ho azy ny bénévole fa satria fanjakana tsy atokisana tsy manana ny confiance intsony ny olona dia zao no alehany mampalahelo le zavatra misy ao anatin'izay samy manana ny problemany sy ny prioritény ny aty moa zany commune urbaine Antananarivo dia bus classe ho an'ny classe zany no mamaika aloha zany dia aza gaga raha ohatra ka miakatra daholo re frère rehefa avy eo satria le bus le ampiasainareo isan'andro san'andro ihany ange io nolokoana io dia anamboamboarina kely asiana wifi sy ny sisa rehetrarehetra fa zany ve mavahan'le coronavirus aloha amin'izao zany ve zao prioritaire aloha zao asy feno savony rano eraky ny tanàna aloha zany no ilain'le vahoaka eto Antananarivo après nareo manao an'izay zavatra any zay tianareo any na ataonareo classe daholo zao rehetrarehetra zao mefara amin'ny classe io tsy maninona fa tsika rehetrarehetra eto amin'ity fandaharana ty dia matsapa hoe efa
veloma finaritra ho amin'ny latsinainy indray tsika rehetra dia enganie samy tahin'Andriamanitra, samy mahery daholo tsika ary samy anaky-po amin'Andriamanitra satria izy rery ihany no afaka mitantana antsika. Izy no dokoteran'ny dokotera, izy no mahery aza miala amintsika rehetrarehetra fa izy rery ihany tsy mba mandao antsika. Samy tahin'Andriamanitra tsika rehetra ary.